Hafatra netiny Mpaminany Marrion Branham mikasika ny famelarana ny taom-piangonana Fito. Toko 9 ny taom-piangonana FILADELFIA. Apokalipsy toko 7:7-7. Ary sorato amin'ny anjely ny fiangonana ny Filadelfia, izao no lazainy izay masina, izay marina, izay manana ny fanalaidin'i Davida, izay mamoa ka tsy sisy anidy, ary manidy ka tsy misy mamoa. Fantatro ny asanao, indro efa nasiako varavarana mivoy eo anatrehanao, ka tsy misy maharindrina azy, fa na dia kely aza ny herinao, dia efa nitandrina ny teniko ary tsy mba nandany anarako. Indro alaiko ny sasany amin'ny sinagogan'ny Satana, izay milaza ny tena no jiosy kanto tsy izy fa mandanga. Indro ataoko tonga iankohaka eo anoloan'ny tongotrao ireo, ka ho fantany fa zay efa tianao. Satria efa nitandrina ny tenin'ny faharetako ianao, za kosa hiaro anao voavonjy amin'ny andro fakapanahy, izay efa hiatra amin'izao tontolo izao, ho fizahatoetra izay monina ambonin'ny tany. Indro avifangy anahy, tany mafy izay anananao, mba tsy hisy aka ny satroboninahitra. Izay maresy no ataoko andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitro, ary tsy ala eo intsony izy, ary hosoratako eo aminy anaran'ny Andriamanitro sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitro, dia Jerosalema vaovao, izay midina avy any an-danitra avy amin'ny Andriamanitro. Ary hosoratako eo aminy ilay anarako vaovao, izay manatsofina, aoka izy ihany izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonany. Filadelfia. Ny Filadelfia dia 20 kilometatra teo atsimo atsinanan'ny Sardisy, tanàna lehibe faharoa tao Lidia io. Niorina teo ambonin'ny havoana maro zany, teo amin'ny zaratany tsara laza noho ny fambolena voaloboka. Ny volany dia nahitana ny endriky Bacchus sy ny sarin'ny Bacchante, mpisorona vavin'ny Bacchus. Jiosy ny mponina tao an-tanàna, jiosy kristianina, ary teo koa ireo mpanompo sampy ny vafo. Nisy horohorontany maro nahazo ny tanàna, izy anefa naharitra indrindra tamin'ireo tanàna fito tao amin'ny apokalipsy na dia zany aza. Raha ny marina dia mbola misy io tanàna io, ary mitondra anarana turka hoe Alazeir na tanànan'Andriamanitra. Lay marika natao teo amin'ny vola no mahatonga ny fiheverana fa Bacchus no Andriamanitra io tanàna io. Ny Bacchus dia mitovy ihany amin'ny Ninus na Nimrod. Izy lay hoe nitomaniana, na dia mieritreritra aza ny akamaroantsika fa maneho filalaovan-dratsy sy famamona izy. Mitondra fanazavana ao amin'ny fisainantsika tokoa zany. Iny fa misy vola eo izay ahitana ny Andriamaniny amin'ny lafiny ray, ary lay mpaminany vavy amin'ny lafiny ilany. Atsipazo io vola io, manova zavatra ve izay lafiny mivoaka eo? Tsy tompoko, mbola lay vola ihany io. Zany lay fivavahana Romanina ny amin'ny Jesosy sy Maria. Tsy ny Roma ihany anefa no atao tsaintsika. Tsy lay janga lehibe ihany no misy, azo antoka fa tsy, satria izy io ny fijangajangano nahatonga azy ho reny. Vola voatevy toy izany koa ankehitriny ny zanany vavy. Eo amin'ny lafiny ray no namaritany ny fivavahana amin'ny Jesosy, ary eo amin'ny lafiny ilany no ananan'izy ireo ny pretra ny vavy na ny mpaminany vaviny ihany koa, izay manoratra ny fanekemponony sy ny dogmany ary ny fampianarany, ka mivarotra an'izany amin'ny olona mba ahazoany famonjena. Ary tsindriny fa izy sady izy irery ihany no manana ny hazavana marina. Mahavariana tokoa ny fahitana fa voamariky ny vola io taona io, satria samy mividy ny fidirana any an-danitra na le reny na ny zanany vavy. Ny vola fa tsy ny rano no vidiny alohany, ny vola fa tsy ny fanahy no hery manosika azy ireo androso. Lay Andriamanitra izao tontolo izao, mamona, no nanajamba ny masony. Saingy farana tsy ela ny fifampirarahiana izy ireo amin'ny fahafatesana, satria io ny taom-piangonana iantsony ny fanahy mafy hoe indro avifangy anahy. Tonga avafangy ana Tompo Jesosy eo. Ny Taona. Ny taom-piangonana Filadelfia dia naharitra tamin'ny taona 570 hatramin'ny 490. Io taom-piangonana io no midika lay anaran'ny tanàna dia natsoina hoe ny taonan'ny fitiavan'ny mpiralahy, fa zay ny dikan'ny Filadelfia, fitiavana ny ralahy. Ny Iraka. Tsy salasalana fa ny Iraka eto amiko ho anty taonty dia John Wesley. Teraka tao Efroty John Wesley ny 17 Jona 1720, ary isan'ireo zaza 7 nateraka Samuel sy Suzanne Wesley. Mpanao fiantrahana tao amin'ny fiangonana Anglikanina ny rainy, fa ny nampitodika ny fisainan'ny John ho amin'ny fivavahana dia nifototra kokoa tamin'ny ohatra teo amin'ny fiainan'ny reniny noho ny teolojia nananany rainy. Mpandalina mahay John. Ny natao Oxford azo no nahatonga azy Charles ho mpikambana tamin'ilay andiany nanana fanao ara-panahy ho niorina tamin'ny fahatsapana ny amin'ny fiainana amin'ny fahamarinana, fa tsy mitodika fotsiny amin'ny fotom-pampianarany.
Tonga mpitaridalana teo amin'ireo asa nataony izy ireo, ka lasa mpianatra ny manitra, mpamanga ny marary sy ny voafonja. Zay no antony niantsona azy ireo metodista sy ireo anarana hafa koa. Eny, hitan'ny John mazava tsara fa nila fivavahana ny olona maneran-tany, dia nakany Amerika izy tao Georgia toy ny misionera teo amin'ireo Indianina. Nandritra ny diany nahitany fa maro tamin'ireo mpiondrana an-tsambo no kristianina nitondra tena madio. Nanaitra azy indrindra ny fahalembem-panahiny ireo, ny fiadanam-pony sy ny zotom-pony teo amin'ny toe-javatra rehetra. Tsy naomby ilay asa nataony tao Georgia, na dia nataony tamin'ny fahafozatena tanteraka sy ny asa mafy azy zany. Niverina tany Angletera izy ary nika mafy hoe nakany Amerika mba hanova fo ny Indianina, kanefa iza no mba hanova fo ahy. Rehefa tafaverina tao Londres izy dia nifanena indray tamin'ireo kristianina nanana fitondran-tena madio. Fa Peter Boiler no naneho taminy ny lalam-pamonjena. Tena nateraka indray izy teo ka nahatonga n'ilay rahalahy Charles ho sahiran-tsaina sy tesitra mafy, satria tsy azo ny antony ilazany John ny tena no tsy nahitsy teo anatrehan'Andriamanitra, nefa dia lehilahy ara-panahy izy teo. Fa na izany na tsy izany dia voavontsy tamin'ny fahasoavana ihany koa Charles taoriana kelin'izany. Nanomboka nitoro ny filazantsara teo amin'ireo pulpitra izay efa nitoriany teo aloha indray ary Wesley tao Londres, saingy tsy navelan'izy ireo nankeo intsony izy taty aoriana kely. Tamin'io fotoana io nanoana n'ilay sakaiza niatry ny ela azy mafy, George Whitfield, satria nasainy John mba ho avy hanampy azy hitory teo amin'ireo sahan'asa nisy aman'arivo ny maro miainy ny teny. Tsy nino ny fitoriana teny akalamanjana loatra Wesley tamin'ny voalohany, fa naleo ny tao an-trano. Saingy rehefa nahita an'ireo tsy tambosaina izy ka nahita ny fiasan'ny filazantsara tamin'ny herin'ny fanahy, dia nitodika tamin'ny fony rehetra ho amin'io karazana fitoriana io. Nivelatra tokoa ny asa taoriana kelin'izany ka nanomboka nandefa an'ireo mpiangona mpitoro teniteny izy mba hitoro ny teny. Toaza ampitahina tamin'ny Pentekoste zany, izay nanangana ny fanahy lehilahy maro no mba nihery mba hitory sy hampianatra ny teny teo eo. Nisy fanoherana mafy teo amin'ny asa nataony, kanefa nomba azy Andriamanitra. Voaseho tamin-kery ny fiasan'ny fanahy, ka matetika nisy fanahy ny fandresen-dahatra nandrobaka ny olona, dia niala tamin'izy ireo ny heriny, ka lavy teo amin'ny tany izy ireo sady nitomany mafy noho ny otany. Lehilahy nahery sady nahavariana tokoa Wesley. Lazainy ny tena ny fa mbola tsy nahatsiaro tena ho azo ny fankivim-panahy na dia fahefakadiny aza hatramin'ny naterahany. Tsy ampy adiny ny heriny isan'andro ny natoriany. Ny foa lobe izy mba ahafahany mitory amin'ny 5 ora isan'andro nandritra ny fanimpony. Fa hatramin'ny 4 isan'andro no nitoriany ka nahatonga azy nahavita toriteny 800 mahery isan-taona amin'ny ankapobeny. Kilometatra maro ny vitany, toy ny nataon'ireo mpitoroteny mpitety faritra an-tsoavaly, izay nitory filazantsara tetsy sy teroa. Raha ny marina dia 7,000 kilometatra an-tsoavaly isan-taona teo ny vitany Wesley. Ninonony amin'ny herin'Andriamanitra ary nivavaka ho an'ny marary tamin'ny finoana lehibe izy ka vokatra tsara maro no azo. Maro tamin'ireo fivoriana nataony no nahitana an'ireo fampisehoany ny fanomezam-pahasoavana ara-panahy. Tsy nahita sitraka teo amin'ny rafi-pivavahany Wesley. Ireo mpiara-miasa taminy nanana n'ilay firaisany fiarahamonina, izay nahitana an'ireo lehilahy nanana toe-panahy nikatsaka ny heriny toe-panahy araka an'Andriamanitra, ny ray mba hivavahana miaraka, andraisana ny teny fampaherezana, ka hifampiahiana amin'ny mpitiavana, ahafahan'izy ireo mifanampy eo amin'ny asa mba hatateraka ny famonjena azy ireo. Tokana ny fepetra ny takina teo amin'izay niditra tao, dia nihatonga azy ho isan'izay maniry ny andositra ny fahatezerana ho avy sy ny hovonjena hiala amin'ny fahotany. Nandeha ihany ny fotoana, dia namoaka lisitra nahitana fitsipika entitra ametrahana fifehezana mba hahasoa ny fanahiny izy ireo. Efa nalalo Wesley fa raha maty izy dia hanao rafitry hoetsikeo ka hiala amin'izy ireo ny fanahin'Andriamanitra, dia ndry-javatra tsy misy aina no eo. Nisy fotoana nanamariany fa tsy ny hahafaty ny anarana metodista eto an-tany akory no natahorany, fa ny mety halany ny fanahy. Afaka niary arembe izy nandritra ny androm-piainany, nefa tsy nataony zany. Zao ny filamatra nananany ny amin'ny vola. Raiso zay rehetra mety ho azo, avao zay rehetra azo avahana, ary omeo zay rehetra azo omena. Gaga ny Wesley mafy raha toa ka miverina izy ny fahitana n'ilay anaram-piangonana misalotra ny anarana metodista amin'izao andro zao. Manan-karena izy ireo, tena manan-karena, saingy tsy hita eo ilay fiainana sy ilay herina nanan'i John Wesley. Tokony ambara eto ihany koa fa mbola tsy naniry mihitsy ny hanorina asa eo amin'ny fototry ny anaram-piangonana na fitokoa ny Wesley, na dia arminianina aza ny fandresen-dahany, sitrany ny ampisaraka ny tenany tamin'ireo rahalahy noho ny fampianarana. Niompon-kevitra tsara tamin'i Jakoba izy, nanorina ny fiainana mandrakizay ihany teo amin'ny finoana sy ny asa izy, na ny fiainana ivelomana, fa tsy hoe fanarahana fanekem-pinoana fotsiny na fampianaram-piangonana iray. Maty tamin'ny 9 taona ny John Wesley, rehefa nanompan'Andriamanitra tamin'ny fomba tsy eritreretiny maro fa mety isy. Ny fiarabana. Apokalipsy 7:7.
Ary soraty eo amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Filadelfia, zao ny lazainy zay masina, zay marina, zay manana ny falalahidin'i Davida, zay mamoa ka tsy misy anidy, ary manidy ka tsy misy mamoa. Mahafinaritra tokoa ireo teny reo. Lehibe tokoa na dia ny fandrenesana an'izany azy. Manaitra tokoa ny fieritreretana fa nampiarina tamin'ny olona anankiray ireo toetra rehetra ireo. Iza no nanam-pasahiana ilaza zavatra toy izany amin'ny tenany afa-tsy Jesosy Kristy, ilay tompony voninahitra. Inoko fa ny fanalahidy ahitana ny dikany tsiraray amin'reto andian-teny famaritana mahafinaritra reto dia hita ao amin'ny 9:7. Indro alaiko ny sasany amin'ny sinagogan'ny Satana, izay milaza tena nojosy kanjo izy fa mandainga. Indro ataoko tonga ihany koa ka eo anoloan'ny tongotrao ireo, ka ho fantany fa izay efa tianao. Lazaiko fa fanalahidy io andiny io satria mitotika amin'ireo jiosy izay nilaza tena trano zanak'Andriamanitra zany, ka lazainy fa tsy misy afa-tsy izy ihany. Izy ireo no nanompo sy namono ny Tompo Jesosy Kristy. Ilay fihetsika mahatsiravina nataony no nitondra ny ran'izy ireo eo andohany nandritra ny taonjato maro. Zany rehetra zany dia noho ny fandavany an Jesosy tsy ho Mesiany, nefa dia zany tokoa izy. Ho azy ireo dia tsy izy ilay ho avy na ilay zanak' Davida, nataony ho Belzebuby izy, na olona tsy marina izay nataony fa mendrika haringana. Kanefa tsy izay. Io no Emanuel raha ny marina, Andriamanitra voaseo tao amin'ny nofo. Izy marina ny Mesia. Azo antoko zany. Nifanaraka tsara mihitsy amin'izay anambarany ny tenany eto izy. Indro ary izy, ilay Jesosy teo ihany. Jesosy Kristy tsy miova masina io ary mandrakizay. Ilay masina teo anivon'ireo fanaovanjiro ihany no ilay Jesosy nandehandeha teo amoron-dranomasiny Galili, izay nanasitrana ny marary, izay nanangana ny maty. Nefa dia nomboana sy ny vonona nandeha teo aza ny porofo tsy azo lavina. Nitsangana indray anefa izy ary nipetraka teo an-tanakavanany fiandrianana any amin'ny avo. Tsy niantso azo masina ny jiosy tamin'izany. Tsy miantso azo masina izy ireo ankehitriny. Fa izy anefa no ray masina. Salamo 1:10. Fa tsy hofonao ho any amin'ny fiainatsitany aiko, tsy amela ny ray masinao ho tratry ny loy ianao. Nitato fanamarinana ho an'ny tena niaraka ny lalàna izy ireo ka diso tamin'ny alahelo, satria tsy misy nofo hamarinina amin'ny lalàna. Tsy misy tonga masina avy amin'ny lalàna, avy amin'ny tompo ny fahamasinana. Kortiana 1:7. Fa avy amin'ny nanaovana anareo ho ao amin'ny Kristy Jesosy, izay nataon'Andriamanitra fahendrena sy fahamarinana sy fahamasinana ary fanavotana ho antsika. Kortiana 2:5-2. Mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ho aminy koa isika. Koa dia na Kristy na ringana, nefa ringana izy ireo satria nanda azy. Ary nanao fahatsoana toy ny nataony olona tamin'io taon'io ihany ny ankehitriny. Toy ny alofan'ireo jiosy tao amin'ny endrim-pivavahana tao amin'ny sinagoga, dia toy izany koa ny teo amin'ny taonany Filadelfia, nialaka tao amin'ny fiangonana izy ireo. Tsy ny fikambanana amin'ny fiangonana nefa ny zava-dehibe. Tsy ao amin'ny fiangonana ny fiainana, ao amin'ny Kristy ny fiainana. Ary zao ny fanambarany. Fiainana mandrakizay no omen'Andriamanitra antsika, ary ao amin'izany an'izany fiainana izany. Zay manana ny zanaka ny manana ny fiainana, zay tsy manana ny zanaka ny tsy manana ny fiainana. Ny fanahy mahamasina ny olona, ilay fanahy ny fahamasinana nanangana an Jesosy tamin'ny maty no mitoetra atao amintsika, ka mahatonga antsika ho masina amin'ny fahamasinany. Indro ary izy, lay iray masina, ary hoe ho aminy sika hitafy ny fahamarinany ho masina amin'ny fahamasinany. Eny, ity taom-piangonana ity ny taona fahenina. Teo mason'Andriamanitra, efa tena kely sisa ny fotoana. Iverina tsy hoe izy, tsy ho ela dia isy la hiantso aneny mafy amin'ny fotoana hiaviany, ary zay maloto aoka mbola hialoto ihany izy, ary zay marina kosa aoka mbola hanao ny marina ihany izy, ary zay masina aoka mbola hiamasina ihany izy. Apokalipsy 2:12. Faly tokoa afa-tsy avy amiko manokana ny fahamasinako. Faly aho fa ao amin'ny Kristy, miaraka amin'ireo toetrany mahafinaritra ny amin'ny fahamarinana rehetra ho fanampiny. Eny, nikena ho azy zany. Isaorana mandrakizay ny Andriamanitra. Zao ny lazainy izay marina. Eny, ity teny ity hoe marina, dia teny mahafinaritra tokoa. Tsy midika ho marina fotsiny arak'izay mifanohitra amin'ny diso ny hevitra zany, fa maneho fahavitana tanteraka ny amin'ny fiheverana iray raha manoloana ny fahavitana amin'ny ampahany io. Tsaroa ohatra ny lazany Jesosy ao amin'ny Jaona 4:2. Tsy Mosesy no nanome anareo ny mofo avy tany an-danitra, fa ny raiko no manome anareo ny tena mofo avy any an-danitra. Jaona 5:1. Zany tena voaloboka. Hebreo 7:4. Fa Kristy tsy mba niditra tao amin'izay fitoerana masina natao tanana, izay tandido ny tena fitoerana masina, fa ho any an-danitra tokoa, mba hiseho enatrehan'Andriamanitra ankehitriny ho antsika. Jaona 1:2-5. Satria miala ny maizina, ary ny mazava marina no mazava ankehitriny. Koa satria io teny io raha ny marina dia maneho fahavitana tanteraka
zay mifanohitra amin'ny fahavitana amin'ny ampahany arak'izay naseho an'ireo andinin'ireo, dia afaka ho azontsika noho ny tany aloha rehetra ankehitriny ny amin'ny fahatanterahany endrika sy ny amin'ny endrika, ary ny tena zavatra manoloana ny tandintony. Raisy ohatra eto ny mana avy tany an-danitra. Mofo nanjelo no nampidin'Andriamanitra avy tany an-danitra ho an'ny Israely, saingy tsy nahafa-po io mofo io. Ndray andro ihany no nahatsaranyio. Zay ninana an'izany dia noho indray ny ampitsoniny. Raha navela teo zany dia lo, Jesosy anefa no tena mofo avy any an-danitra. Raha indro ilay mana teo fa endrika fotsiny. Raha misy olona mihinana ny mofo avy any an-danitra io, dia tsy noana intsony mandrakizay. Tsy ilainy intsony ny verina hihinana indray. Amin'ny fotoana andraisany anjara dia voarainy ny fiainana mandrakizay. Io no tena ny zavatra. Tsy misy ilana ny aloka intsony. Tsy misy ilana famonjena amin'ny ampahany. Efa eto ny rehetra momba an'io. Toy ny tsy mahampahan'Andriamanitra an Jesosy ihany. Izy dia Andriamanitra. Tsy misy afaka andafa nanana hazavana ny Israely. Izy ireo ihany ny vahoaka nanana hazavana tamin'ny mahafirenena azy. Toy ilay tao Egipta rehefa nisy azy pito ka maisy kitroka tanteraka. Ny tao an-tranon'ireo Israelita kosa nisy hazavana. Saingy tonga ankehitriny ilay tena hazavana, Jesosy no hazavana izao tontolo izao. Mosesy sy ireo mpaminany ireo dia samy nitondra hazavana tamin'ny alalan'izay soratra masina nifandraika tamin'ny Mesia. Zay no nananan'ny Israely hazavana, saingy tonga ankehitriny ny fahatanteran'ilay hazavana. Ka teo amin'izay tsy nisy afa-tsy teny hazavana kely no tonga namirapiratra tamin'ny herin'ny hazavan'Andriamanitra ka voaseho teo anivon'ny vahoakany. Toy ny nanomezany andriafo hazavana noho ny alina, ary nafinaritra zany teo. Ankehitriny anefa dia ilay hazavana sy ilay fiainana no voaseho tamin'ny fahafenony mandriamanitra azy ara-batana. Fanaon'ny Israely ny nakavaty trombo-vavy mena ka nanao fanalitra an'io teo amin'ny alitara ho famelana ny otany. Voarakotra nandritra ny herintaona ny fahotan'ilay meloka. Kanefa io fandrakofan'io dia tsy nanaisotra n'ilay fanirinany anota. Tsy fanalitra tanteraka ny teo. Aloka ny teo mandrapatonga n'ilay tena zavatra. Fa isataona ilay olona dia tsy maintsy manao fanalitra, ka niverina teo isataona satria mbola tao amin'ny any ilay fanirinany anota. Natao afitra noho ny ota ilay aina biby. Saingy noho zany hoe rano biby no nalatsaka ka aina biby no natolotra, dia tsy afaka niverina teo amin'ilay olona zany. Raha voatery niverina izy dia mbola tsy navita azy ihany zany. Saingy rehefa natolotra Kristy, ilay solony tanteraka, ka nalatsaka ny rany, dia miverina eo amin'ilay mpanota mibebaka ilay aina tao amin'ny Kristy eo. Nefa io aina io dia ilay aina tanteraka teo amin'ny Kristy, izay marina sady tsy manan-tsiny. Dia miala eo miaraka amin'ny fahafahana ilay meloka satria tsy ao aminy intsony ilay fanirinany anota. Niverina teo aminy ilay ainy Jesosy. Zay no dikan'ny Romanina 7:2. Fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalàn'ny fanahanaina no nahafaka tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana. Ny jiosy tamin'ny andro Jesosy tamin'izany anefa dia tsy nety nanaiky an'io fanalitra io. Tsy nitondra nizaniza ho amin'ny fahatanterana ny ranombolasy soslahy. Nisy fotoana zany no natao ho fomba fanao noho ny didin'Andriamanitra. Indro anefa fa niseho tao amin'ny nofo Kristy teto, ka tamin'ny rano latsaka no nanafoanany ny ota. Sady tamin'ny alalan'io fanalitra ny amin'ny tenan'io no nahatanterahany antsika. Tsy nety nanaiky an'io ny jiosy. Fa ahoana kosa ny amin'ity taonan'ny FILADELFIA ity sy ireo taona hafa ihany koa aza? Moa ve ka nanaiky marina an'io tena maizy an'i Kristy io izy ireo? Tsy tompoko. Na dia nitory fahamarinana mikasika ny fanamarinana azy Lutera teo amin'ny fiangonana katolika, teo amin'ilay nifanditra tamin'ny tany Atsinanana ihany koa, ilay fiangonana orthodoxe, dia nifikitra trany tamin'ny asa izy ireo. Eny, tsara ny asa, saingy tsy mahavonjy anareo zany. Tsy mahatonga anareo ho tanteraka io, fa na Kristy na ringana. Tsy hoe Kristy sy ny asa akory aza, fa Kristy irery. Tamin'ity taon'ity ny andohan'ireo taona nisian'ny arminianisme, izay tsy nino fa Kristy ny tena zavatra. Ny hiran'izy ireo dia tsy hoe tsy misy akoatran'ny rà, fa zao no hirany, tsy misy akoatran'ny rà sy ny fitondrantenako. Eny, inoko ny amin'ny fitondrantena tsara. Raha voavonjy ianareo dia anao izay mahitsy. Efa nazavaintsika zany. Mamela anefa eto hiteny aminareo fa tsy Jesosy miampy zavatra hafa ny famonjena, fa Jesosy irery ihany zany, avy amin'ny tompo ny famonjena. Andriamanitra ny rehetra manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Aoka ny fiainany no ato amiko, aoka ny rano no manadio aho, aoka ny fanahy no mameno aho, aoka ny teny no atapoko sy eto ambavako, aoka ny dikapoka taminy manasitrana anahy. Aoko Jesosy ary Jesosy irery ihany. Tsy avy amin'ny asan'ny fahamarinana izay nataoko, tsy tompoko. Kristy ny fiainako. Amen. Toa afaka no hiatrany eo amin'reto fahamarinany reto aho, saingy misy fisainana anankiray tiako zaraina aminareo indray eto. Dia ny amin'ity hira mahafinaritra ny soratany Abe Simpson ity. Teo aloha fitahina no nananako, ankehitriny ny tompo. Teo aloha fahatsapana ivelany no nananako,
ankehitriny ny teniny. Teo aloha fanomezam-pahasoavana avy aminy no tadiaviko, ankehitriny ilay mpanome. Teo aloha fanasitranana no nitadiaviko, ankehitriny izy irery ihany. Ny rehetra mirehetra ao mandrakizay, Jesosy no iraiko. Ao am Jesosy ny zavatra rehetra, ary Jesosy no zavatra rehetra. Tsy misy na inona mety hahafapo eo am'izao fiainana zao, na de tsara sy mahafinaritra toy inona azy zany, fa ao am Kristy no ahitanareo ny fahafenoan'ny fitambaran'ny fahatanterahana rehetra. Manjavona ary lasa tsy misy lanja ny zavatra rehetra raha oharina aminy. Zay manana ny fanalahidin'i Davida. Ity andiateny mahafinaritra ity dia mifanarakaraka sy aorian'ilay andiateny teo, zay marina. Kristy ilay fahavitana tanteraka, raha oharina amin'ny fahavitana amin'ny ampahany. Zay ilay izy. Mosesy dia isan'ny mpaminan'Andriamanitra, fa Jesosy, zay tahaka ny Mosesy, no ilay mpaminan'Andriamanitra. Davida, lehilahy araka ny fon'Andriamanitra, de mpanjakan'Israely, fa lehibe kokoa no Davida Jesosy, sady mpanjakan'ny mpanjaka izy no tompony tompo, ilay Andriamanitra tenany mihitsy. Eny, teraka avy tamin'ny firenen'ny Jody Davida, tsy nisy mpisorona nivoaka avy tamin'izany, kanefa ninana ny mofo aseho zay natokana ho am-pisorona rery ihany izy na de zany aza. Mpiady mahery izy ka nandresy fahavalo, nampiorona ny vahoaka, nipetraka teo amin'ny zaza-fiandrianana toy ny mpanjaka, mpaminany izy. Eny Kristy mahafinaritra tokoa. Eny, voalaza ao amin'ny Isaia 42:2 hoe, ary apetraka eo an-tsoro ny fanalahidin'ny tranon'i Davida, dia moa izy ka tsisy handrindrina, ary handrindrina izy ka tsisy hamoa. Mampiasa ny teny tao amin'ny testamenta taloha ny amin'ny Tompo Jesosy Kristy sy ny fanompony ao amin'ny fiangonana io ny fanahy. Ny dikan'ilay fanalahidin'i Davida tamin'izany fotoana izany de tandidona fotsiny. Saingy tanteraka eto raha indro Jesosy fa mijoro eo anivo ny fanaovan-jiro. Misy ifandraisany amin'ny tompontsika taorian'ny fitsanganana izany, fa tsy tamin'ny fivahiny ihany ny tetỳ tany. Inona nefa ny dikan'io fanalahid io? Eo amin'ilay toerana ahitana ilay fanalahidy no valiteny. Tsy teny an-tanany izany, tsy niantona teo amin'ny voziny, tsy natao teo amin'ny tanan'ireo lehilahy hafa. Raha tsy zany de tsy afaka ilaza ny andininy eto hoe izy irery ihany no mampiasa ny fanalahidy io, satria izy irery ihany no manokatra sy mamahy, ary tsy misy olona manana n'io zo io afa-tsy Jesosy tenany. Tsy marina ve zany? Aiza raha nefa ilay fanalahidy? Eo amin'ny sorony zany. Inona nefa no ifandraisan'ny soroka amin'io? Vakio ny Isaia 7:5, ary ny fanapahana dia eo an-tsorony. Inona nefa ny dikan'izany? Zao ny valiny. Lay andiateny fanapahana eo an-tsorony de no lay lanonam-panambadiana fanao any antsinanana. Rehefa nakinina tamin-dra lehilahy raha vehivavy vadiny, de soron'izy io ny sarona teo aminy, ary apetrany eo amin'ny sorok'ilay rangahy vadiny. Tsy midika fotsiny zany hoe eo ambany fifehezana izy io, ka efa nafony eo aminy ny zony, ka izy ny lo, fa midika koa zany fa izy no miandraikitra sy miahaza. Ka izy ary izy irery ihany, tsy misy olo-kafa, tsy misy lehilahy hafa, tsy misy fahefana hafa, ka manana an'izay mety ho zo na andraikitra eo aminy. Ary zany resakaiza no fanalahidin'i Davida. Andriamanitra ma ambony indrindra azy, na alala rahateo izy noho ny fanapa-kevitra ny raisiny hoe iza marina no Ampakarina. Izy no nifidy azy io, tsy izy io no nifidy azy, izy no niantso azy io, tsy avy amin'ny tenany manokana no niaviny, ho azy io no nafatesany, tao amin'ny rano manokana no nanasany azy io, na lohany ny vidiny. Izy ny tompony sady azy irery ihany, nankinina tamin'ny tanteraka izy io ary nekeny ny andraikitra ny amin'izany. Izy ny lohany, satria Kristy ny lohan'ny fiangonany. Toy ny antsony sarany Abrahama hoe tompoko, de mahafaly ny Ampakarina ihany koa ny hoe izy ny tompony. Miteny izy de makatoy izy io satria fifaliana ho azy zany. Nitandrina nanoloana an'izany fahamarinana izany anefa ve ny olona? Na sy ny lanjany ve ny maizy azy, zay antokana manana fahefana feno faratapony eo amin'ny fiangonany? Oya hoe tsia, satria ny fitsinjaram-pahefana no nanapaka ny fiangonana tamin'ny taom-piangonana rehetra, ny fisian'ny pretra, ny fifandimbiasana apostolika, ka nanakatona ny varavara ny famindrapo sy ny fahasoavana tamin'izay nitiavany azy. Ary raha tokony ho nandray andraikitra ny amin'ny fiangonana tamin'ny mpitiavana, de tamin'ny fitiavany karama no nanenjehany fatratra sy namotehany azy. Ny velona tao amin'ny arena miopapana ny mpitondra fivavahana rindro ilay fiangonana mahantra fa ninana an'izay sisa tsy azon'izy ireo ankeriny. Ary zay nisy tamin'ny taom-piangonana rehetra. Namatotra ny tenany tamin'ny rafim-pivavahana izy rehetra, ka sady nametraka ny fanapahana teo amin'ny andian'olona no nanakina ny fiangonana tamin'io fanapahana io. Raha nisy olona sasana anohitra, de na niterena angina izy ireo na natao sesitany. Zany fanahy zany no ao amin'ny anaram-piangonana rehetra. Samy minina ho manana ny fanalahidy fanapahana ny fiangonana ny anaram-piangonana tsiraray. Samy miambo manoka baravarana ny anaram-piangonana tsiraray. Nefa tsy marina io. Jesosy ary Jesosy irery ihany.
izy no mametraka ny mpikambana ao amin'ilay vatana. Izy no manangana fanompona eo anivon'izy ireo. Omeno ampiasain'izy io ny fanomezam-pahasoavany, sady miany aminy izy no mitaridalana azy. Fananany irery ihany izy io, ary tsy manana hafa ankoatran'izy. Lavitra ilay tena zavatra tokoa zao tao am-piangonana ivelomantsika zao. Ary tsy ela, reto lehilahy milaza tena ho miteny eo amin'ny toeran'ny fiangonany reto no hitsangana ao amin'ilay hetsika ekumenika indray androany, ka metraka an'ilay antikristy ho hita maso mihitsy eo amin'ny lohan'ny rafim-piangonany, izay anao ankilabaon'ny tompo. Dia ho hitantsika eo ivelan'ny fiangonana izy, Kristy, manao hoe, indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandodona. Raha misy mihaino feo ka mamono varavarana, dia hiditra ho aminy aho ka hiara sakafo aminy ary izy amiko. Apokalipsy 7:20. Avelao anefa ilaza an'izao, tsy resy akory ny tompontsika. Miambo manoka baravarana n'Andriamanitra ny olona ary koa manidy an'io kanefa mpandainga izy ireo. Zay rehetra nomeny ray azy no anatona azy, ary zay manatona azy dia tsy mba ho laviny mihitsy. Tsisy avelany ho very izy ireo. Jaona 9:7-7. Fa rehefa tafiditra ao amin'ny tenan'ny Kristy ny mpikambana farany amin'ny olom-boafidy, dia iseho ny tompontsika. Ny fanalahidin'i Davida. Tsy Davida va ny mpanjakan'Israely, ny Israely rehetra? Ary tsy Jesosy va ny zanak'i Davida raha izy marina no ipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida amin'ny milenioma ka anjaka sy anapaka eo amin'ny lovany? Zany tokoa. Koa dia midika ary ny fanalahidin'i Davida fa Jesosy no hampiditra ny milenioma. Ilay manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiainatsita no hanangana ny azy mba ahafahan'izy ireo hanana anjara amin'ilay fanjakany ny fahamarinany ety ambonin'ny tany. Mahafinaritra tokoa fa manana valiteny rehetra ny tompontsika. Ao aminy no tena misy ny fahataterahan'ny teny fikasan'Andriamanitra rehetra. Tena no isika ao aminy no andovatsika an'izay efa nalohany ho antsika. Eny, eo no misy azy, ilay tompony voninahitra. Raha izy tamin'izany, voadidin'ireo anjely, arkanjely, kerobim, serafim sy ny tafiky ny lanitra rehetra, izay nanao hoe masina, masina, masina ny tompo Andriamanitra ny maro. Nanana karazana fahamasinana izay tsy nahafahan'ny olona nanatona azy izy, nefa dia hitantsika ao amin'ny fiangonana izy ankehitriny, mizara ny fahamasinany amintsika, hatramin'ny hoe lasa fahamarinan'Andriamanitra ho an'ny mihitsy sika. Eny, ary eo no misy azy, Jesosy, tanteraka amin'ny rehetra, Lilia Andoasa, kitana mamirapiratra fitarikandro, tsara indrindra amin'ny alilala, Alfa sy Omega, solofo sy taranak'i Davida, ray, zanaka ary fany masina, ny rehetra sady ao amin'ny rehetra. Isaia 7:5. Fa zaza niteraka ao antsika, sy zalahy nomena antsika, ary ny fanapana dia eo antsorony, ary ny anarany atao hoe mahagaga, mpanolontsaina, Andriamanitra mahery, ray ny mandrakizay, andriany fiadanana. Ao aminy ny fahatanterahana feno, na dia tsy nasitsika lanja ny azy izy fa iny, tia azy amin'ny hafaliana tsy hay ambara sy feno voninahitra sika ankehitriny. Mijoro eo anivon'ny fiangonana izy, ary hira ny fiderana azy sika, satria ilay mpandresy mahery no lo manapaka n'ilay fiangonana Ampakarina. Izy no nividy an'io Ampakarina io, fananana izy io, izy no tompony ary azy irery ihany, ka izy no miany aminy. Izy no mpanjakatsika, ary sika ny fanjakany, fananany mandrakizay. Eny, hotsaronareo eo amin'ny fiandohan'ny 15. Nolazaiko fa ny 15 no hanampy antsika azo an'io. Antenaiko fa hitanareo ny tiako ambara. Jesosy no nametraka ny tenany ho toy ilay masina, marina, na ny antokana tena izy, ilay manana ny falalahidin'i Davida, ilay mamosy manidy, ary tena marina zany. Mamaritra azy tanteraka ireo andiateny ireo. Kanefa nanda azy sy ny amin'izay na izy azy rehetra ny jiosy tamin'ny androny. Nolaviny ilay mpamonjiny sy ny amin'izay rehetra na izy azy ho azy ireo. Ary nanao toy izany koa ny kristianina anarany ankehitriny. Izay nataony jiosy mihitsy no ataon'izy ireo. Nanombo azy ny jiosy, avy eo dia nenjehany ny tena pino. Nanombo azy indray ny kristianina anarany, ary nanetsika an'ilay tena fiangonana mba hamitehany azy. Matoky anefa Andriamanitra, ary mbola hiverina ilay manapaka ny zavatra rehetra. Ary efa miverina izy dia asehony hoe iza no antokana faratapony. Ary toy ny fanaporofony ny tenany amin'izao tontolo izao, ka iakofa n'izao tontolo izao eo atongany, dia ankoaka eo amin'ny tongotra ireo olo-masina izao tontolo izao amin'ny fotoana io. Ka izay no anaporofo fa marina ny azy ireo raha ny andany taminy. Isaorana mandrakizay ane Andriamanitra. Ny taona ho an'ny varavarana mivoha. Apokalipsy 7:7. Fantatro ny asanao, indro efa nasiako varavarana mivoha eo anatrehanao, ka tsy misy maharindrina azy. Fa na dia kely azy anerinao dia efa nitandrona ny teniko ary tsy mba nandà ny anarako. Ny andiateny voalohany amin'ny ty andininy ity, fantatro ny asanao, dia nifaritana eo amin'ilay tapany manaraka amin'io andininy io, satria ny asan'izy ireo dia misy fifandraisany amin'ny varavarana mivoha, erikely, ny teny sy ny anarany.
mba azona ny hevi-dalina voarakitra eo amin'ny hoe indro efa nasiako varavarana amivoy eo anatrianao ka tsy misy marindrina azy, dia tsy maintsy mahatsiaro sika fa mifampititra ao amin'ilay taona aoriny ny taom-piangonana tsirairay. Tsy misy ny farana tampoka na ny andoha tampoka fa voatelina moramora tao amin'ny fiandohan'ilay manaraka ny tsirairay raha ny marina. Tsy kelikely no nifindranyity taom-piangonana ity ho amin'ilay taom-piangonana manaraka, ary tsy hoe niditra tsy kelikely hatramin'ilay taona farany ihany ty taona ity, fa fanohizana fotsiny ny taom-piangonana fahenina amin'ny lafiny maro ny taona farany. Ny taom-piangonana fahafito, taona tena fohy, dia manangona ny maizy azy rehetra ho amin'ny asa faingana ka ahitana ny ratsy rehetra nisy tamin'ny taona tsirairay, kanefa ahitana ny tena maizy ny Pentekosta rehetra na dia zany aza. Rehefa tonga eo amin'ny fiafarany dia ny taonan'ny Filadelfia dia miditra faingana ny taonan'ny Laodikia, izay mitondra ny tsiparifary sy ny vary ho amin'ny fijinjana. Angony aloha ny tsiparifary ka ataovy amboarany mba hodorana, fa ny vary dia atao ho any an-tsopotro. Matio 7:17. Miangavy re, tsarofo fa ny taona Sardis no niandohany ny fanavaozana izay tsy maintsy hitoy hatrany mandra-pahatonga n'ilay vonam-bolena tamin'ny Pentekosta, amarana tanteraka ny fiverenany amin'ilay tena endriny rehefa avy nambolena, notondrahana, novelomina sy ny sisa, mandra-pahatonga no tafaveriny indray amin'ilay vo tamin'ny voalohany. Raha eo andalam-pisiny zany, ilay tsiparifarina fafy ihany koa, dia tsy maintsy mandalo eo mba hiverina amin'ny endriny ka ho jinjaina ihany koa. Izay indrindra no hitantsika amin'ny tranga. Raha afaka andinika ny amin'ireo toetrandro fotsiny ianareo dia azo endrika mahafinaritra ny amin'io. Ilay zava-maniry hitanareo fa nitsiry tamin'ny herin'ny rehetra tamin'ny fahavaratra no mitombo tampotampoka eo ka lasa vo. Tsy ianareo ambara mazava tsara hoe fotoana ahoana no nahatonga ny fahavaratra ho fararano? Voatelina atao amin'io fotsiny zany. Toy izany ary ireo taom-piangonan'ireo, indrindra fa reto anankiroa farany reto. Teto amin'ity taona ity no lazany Jesosy hoe avy faingana ahy, ny 120. Zay no mahatonga ny taona farany ho fohy indrindra. Ny Laodikia ny taona isiny ny asa faingana, nafoeziny izy io. Ankehitriny hijanona manokana eo amin'ny hoe varavarana mivoka tsy misy marindrina azy sika. Voalohany indrindra aloha te hijanona eo amin'ilay hoe varavarana mivoa raha manoloana niezaka matalanjona teo amin'ny sehatra misionera tamin'ity taom-piangonana ity. Niezaka teo amin'ny asa misionera vao natomboka ho an'ny tompo no natsony Paoly hoe varavarana mivoa. Kortianina 2:2. Ary rehefa tonga tany Troasy sy tory ny filazantsara ny Kristy aho, ka nivahana varavarana ao amin'ny tompo. Koa dia hitantsika amin'ny fampitahana ny soratra masina fa io varavarana mivoa io dia midika ho fiparitahana lehibe teo amin'ny filazantsara izay tsy mbola nisy teto tany hatramin'izay. Misy zavatra tiako hitanareo eto. Tsy telitelo no iasan'Andriamanitra, sa tsy zany? Teo amin'ilay fahatelo na ny taonan'ny Pergamos no ny Vadin ny fiangonana tamin'ny fanjakana. Lasa ho fampianaran'ny Nikolaita ny asan'ny Nikolaita. Io taona io ny varavarana mivoa ho an'ilay voaloboka sandoka. Ilay zavatra nitohanan'ny fahefan'ny fanjakana tamin'izany no tonga rafitra maneran-tany na dia nitondra anarana ho kristianina azy. Koa dia niparitaka toy ny vandy zany. Fa eto, taom-piangonana telo aty aoriana, tao aorian'ny tolona mafy tsy naharitra ny amin'ny finoana, dia indro fa misy varavarana mivoa ho amin'ny fahamarinana eto. Nanana ny andro ny ankehitriny ny tenin'ny tompo. Mazava ho azy fa napititra ny dingana ny amin'ity hetsika mahery ity ny taona 5. Fa io taona io no nahitantsika ny fikarohana siantifika, ny fanjanahantany, ny fanaovana printin'ny boky sy ny sisa. Ho nafinaritra raha nanaraka ny modely napetrak'Andriamanitra tamin'ny Pentekosta arak'izay voasehon'ny Hebreo 2:1-4 io varavarana mivoa io. Ary amin'izany dia tokony ho tandremantsika mafimafy kokoa izay efa rentsika. Fandrao indosina hiala aminy isika. Fa raha mafy ny teny izay nampalazaina ny anjely, ka samy voavaly marina avokoa ny fahadisoana rehetra mba amin'ny fahotana, ataontsika ahoana ny fandositra? Raha tsy mitandrina zao famonjena lehibe zao sika, dia ilay nampilazaina ny tompo tamin'ny voalohany ary no mafiny izay nandre tamintsika kosa. Sady Andriamanitra koa no niarana nanambara taminy tamin'ny famantarana sy ny fagagana ary tamin'ny asa lehibe samihafa sy ny fanomezana ny fany masina no zarazarainy araka ny sitrapony. Eny, fantatrareo fa io ny modely ho Jesosy. Izy mihitsy no nilaza zany. Marka 4:15-20. Ary izy taminy, mandehanany amin'izao tolo zao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny voary rehetra, izay mihitsy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no elohina. Ary zao famantarana zao no anarak'izay mino, amoaka demony amin'ny anarako izy. Iteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, andray menarana izy, ary na dia misotro zava-mafaty azy izy dia tsy hampaninona azy zany. Ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrany reny. Ary Jesosy Tompo, rehefa niteny taminy, dia Nampakarina ho any an-danitra, ka nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Fa izy ireo kosa dia lasa ka nitoroteny eny tontolo eny. Ary ny Tompo niara-niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Amen. Tsy niteny tamin'izy ireo mihitsy izy mba ho any amin'izao tontolo izao ka hanangana sekoly biblika,
Tsy niteny tamin'izy ireo koa izy mba hizara fa mila belaran-kevitra, eny tsara ireo zavatra ireo, saingy ny zavatra nasain'i Jesosy ataony de nitory filazantsara, ifikitra eo amin'ny teny, de anaraka ny famantarany. Ny fampidirana voalohany indrindra nanantsika teo amin'ny fomba hitoriana ny fanjakan'Andriamanitra de tamina ny rahan'i Jesosy andreo 12 ao amin'ny Matio 1:1 ka hatramin'ny 9. Teo no nanomezany iraka sy toromarika azy ireo arak'izao manarak'izao. Ary Jesosy niantso ny mpianany 12 akeo aminy, ka nanome azy fahefana moka fanahy maloto, sy arasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra. Ary zao ny anaran'ny apôstôly 12: ny voalohany Simona zay atao hoe Petera, de Andrea ralahany, Jakoba zanak' Zebedio, sy Jaona ralahany, Filipo sy Bartolomeo, Tomasy sy Matio mpamoretra, Jakoba zanak' Alfeo, sy Lebeo zay atao hoe Tadeo, Simona Kananeanina ary Jodasy Iskariota lay namatika azy. Reo 12 reo dia nirahan'i Jesosy ka nodidiny hoe aza mandehany amin'ny lalan'ny Jetlis ary aza miakatra amin'izay tanàna ny Samaritana, fa aleo makany amin'ny ondry very amin'ny taranak'Israely. Ary mandeha nareo dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra, sitrano marary, dioviny boka, atsanganony maty, avoany demonia. Efa nazo maimaim-pona ianareo ka manomeza maimaim-pona. Io fanompona nomeny azy ireo io raha ny marina dia ny fizarany ny fanompony teo amin'izy ireo ihany. Satria zao ny voalazan'ny Matio 7:5-30 ka hatramin'ny 7:30. Ary Jesosy nandeha nitety ny tanàna rehetra sy ny vohitra, nampianatra tao amin'ny sinagoga sy nitoro ny filazantsara ny fanjakana, ary nasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra. Ary noho nahitany vahoaka Jesosy de nahonena azy ny fijerin'ireo, satria nampahantrainy ireo ka nahafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry. De ozy tamin'ny mpianany be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy, ko amin'izany mangataha amin'ny tompony vokatra mba hampandehana ny mpiasa moro ny vokatra. Eny, maro ny olona mihevitra fa ny apôstôly ihany no nanana ny fanompona nomeny Jesosy tompontsika azy ireo io, ka noho ny maty izy ireo de tapitra ny fanompona. Tsy zay no izy. Indro amin'ny Luka 1:1 ka hatramin'ny 7. Hitantsika fa tamin'ny andro ny fivanianany teto an-tany no efa nanomboka nanome fanompona feno hery ho an'ny azy izy. Ary noho ny afaka izany, ny tompo nanendry olona hafa koa de 70 lahy, ka naniraka azy tsororoy aloha azy any amin'ny tanàna sy ny tany rehetra zay efa alehany. Ary ozy taminy be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy, ko amin'izany mangataha amin'ny tompony vokatra mba hampandehana ny mpiasa moro ny vokatra. Mandehana, indro, za maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo ampovoany ny ambody, aza mitondra kitapom-bola na kitapom-batsy na kapa, ary aza miaraba olona koa reny an-dalana. Ary zay trano idiranareo de lazao hoe fiadanana ho amin'ity trano ity. Ary misy zanaky ny fiadananao dia hitoetra aminy ny fiadanana tonononareo, fa raha tsy zany de hiverina ho aminareo ihany zany. Ary mitoera ao amin'izany trano zany ka mihinana sy misotro zay zavatra omeny, fa ny mpiasa mendrika azo ny karamany, aza mifindrafindra trano. Ary zay tanàna iakaranareo ka mandray anareo ny olona dia andro zay zavatra aroso eo anoloanareo, ary sy trano zay marary ao, ka lazao amin'ny olona hoe efa mbiakaiky anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Iza ny sahan-dahan'ilay fanompona mahery nananan'i Filipo? Iza ny sahan-dahan'ireo fanompona mahery teo amin'ny Irenée, Martin, Colomba, Patrika sy ireo maro hafa tsy tamboisaina zay nanana ny osotr'Andriamanitra teo aminy? Eny, ao amin'ny Baiboly mihitsy no ahitantsika ny tena lalana ho amin'ny varavarana mivoha. Ary tiako ny anampin'ny fanambarako eo amin'izany. Ny antony anaovako an'izany de satria zay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako manokana ihany no azoko ambara amin'ny antoka tanteraka. Koa raha avelanareo hanao fanamariana manokana eto, de teny aminareo ny amin'ny fomba ahafantarako amin'ny antoka tanteraka fa tsy miovy Jesosy, omaly sy anio ary mandrakizay, sady mbola mety ho azo hatrany ny herin'Andriamanitra ho an'izay ino sy andray azy. Tamin'ny 10 misionera nataoko tany Afrika Atsimo, nitaha tokoa Andriamanitra, ka noho ny tonga tao Durban tenako. Ny toerana tokana mety hazaka ny olona teo de ilay kianja be fiazakazahana zay faharoa maneran-tany raha ny habeny. Mihoatra lavitra ny rahetsy ny vahoaka teo. Nisy fefy maro napetraka izy ireo teo mba hiazonana ny lalana sy ny lamina ary ampisarahana an'ireo foko maro isan-karazany. Anjatony maro ny polisy natao manodidina mba hiazona ny filaminana. Tonga avy lavitra tokoa ireo fanahy feno anohanan'ireo. Nisy mpanjakavavy avy any Rhodesia tonga teo niaraka tamina kalisyn-dalaby 720 feno an'ireo teratany Afrikanina. Nitety sy namakivaky sy tendrombohitra izy ireo, sady ny baby an'ireo olon-tiany nila fanampiana tamin'ny alavirana lavitra be. Nisy kotabana nirana ny firenena noho ny asa mahery naseho ny fany masina. Ndray tolakandro, raha nanomboka ny fivoriako de nisy vehivavy silamo anankiray tamin'ireo amanarivony maro nakeo amin'ny lampiazo. Raha teo anatrehako izy io, nisy misionera niasa teo anivon'ireo silamo nanomboka nangataka moramora tamin'ny tompo hoe mamindra fo amin'ny fanasarbidy io, mamindra fo amin'ny fanasarbidy io.
efa mataonany maro no nateo azy ary araka ny vavolombelona nomeny Silamo anankiray ihany no hitany fa tonga ka nandray an Jesosy Kristy ho mpamonjy azy. Medianina sy Persianina no niavian'izy ireo ka tsy manova ny lalàny. Sarotra tokoa no mahazo azy ireo. Toa hita fa raha vao silamo dia silamo hatrany. Zay no lalàna eo anivony. Ko raha mbola teo anatrehako izy io dia nanomboka nitodika taminy sy tamin'ireo amanarivon'ireo tamin'ny alalan'ireo mpandika teny maro aho. Hoy aho, tsy efa nisy misionera maro ve niteny taminareo fa tonga Jesosy mba hamonjy anareo? Tokony ho teo ianareo ka nahita ny olona ny fampijery raha nilaza zany aho. Ary efa namaly izy ireo hoe marina zany dia nitozaka ihany. Ka nataoko hoe tsy efa nisy misionera maro ve namaky teo aminareo avy ato amin'ity boky ity, nasandratro avy ny baiboliko mba hahitan'izy ireo azy. Fa i Jesosy io dia mpanasitrana mahery, ka ivelona ho vahoakana izy amin'ireo taonany fandimby, mandra-piavy handray azy ireo ho any aminy. Nambaran'izy ireo anareo ve fa raha io fanahy tao amin'i Jesosy io ihany no ao amin'izy ireo dia ho vitany ianao an'ireo asa mahery toy izay nataon'i Jesosy mihitsy aza? Efa nambaran'izy ireo anareo ve fa afaka ho sitrany anareo toy ny ahafahanareo vovonjy ihany koa? Firy aminareo no te hitan'io Jesosy io hidina eto anivontsika ka hanao zavatra toy izay efa nataony fony izy teto an-tany andro maro lasa zay? Nilan'izany izy rehetra. Zany ka tena zavatra niombonan'izy ireo hevitra. No toy zakany hoe raha amin'ny alalan'ny fanahiny no anaovan'i Jesosy zavatra toy ny nataony fony izy teto an-tany, dia ino ny teniny ve ianareo? Ary nisy an'io vehivavy silamo io teo anatrehako. Nanomboka niasa tamin'ny alalako ny fanahy. Hoy aho, eny, fantatrao fa tsy mahalala anao aho. Tsy haiko akory aza ny fiteninareo. Nanaiky an'izany raha vehivavy. Hoy aho, raha ny anasitrana anao fantatrao fa tsy vitako zany. Kanefa renao ny afatra ny tolakandro, ary azonao tsara ny voalazako. Namaly ilay andianina nandika teny ho azy fa azony tsara zany, satria efa namaky ny testameta vaovao izy io. Eny, taranaki Abrahama ny silamo, Andriamanitra tokana no inoana izy ireo. Saingy lava ny mahazanak'Andriamanitra an Jesosy, ka mahomeny ray sy no mpaminany eo amin'ny toerany. Lazain'izy ireo fa tsy misy an'izany Jesosy maty ka nitsangany indray zany. Zay no ampianarin'ny pretrany ary inoany zany. Hoy aho, tena maty anefa Jesosy ary nitsangany indray. Naniraka ny fanahy niverina eo amin'ny fiangonana izy. Io fanahy tao amin'io ihany no fanahy ao amin'ny fiangonana ankehitriny. Ary zany mavita sy amoaka an'izay nasehon'i Jesosy. Hoy izy ao amin'ny Jaona 5:7-10. Ny zanaka tsy mahazo manao na inona ho azy, afa-tsy izay hita ny ataon'ny ray. Fa na inona ataony dia toy izany koa no ataon'ny zanaka. Koa noho izany ary, raha ho tonga Jesosy ka hanambara amiko ny aretinao na izay antony mahito anao, raha azo ny ambara amiko ny fiainanao rasa, dia azo antoka fa azonao inona no avy. Hoy ny navaliny tamin'ny alalan'ilay nandika teny, eny, azoko inona. Hoy aho, eny ary, anambara zany ane izy. Nijery tsara ireo silamo ireo. Nitraky izy rehetra mba ahitany ny zavatra hitranga. Dia niteny ny fany masina, fokely ny vadinao, lehilahy nofosana, misy volombava mainty, mananjanaka roa ianareo. Tany amin'ny dokotera ianao telo andro lasa zay, ary nitarafiny ianao, misy fivotosana ao amin'ny trano janakao. Naondry ny lohany ary hoy izy marina zany. Nantany azy aho, nahoana ianao no manatona azy kristianina? Nahoana ianao tsy makany amin'ny mpaminany silamo? Hoy izy, ianao no heveriko fa afaka hanampy ahy. Hoy aho, tsy afaka hanampy anao aho, fa raha mandray an Jesosy Kristy ho mpamonjy anao ianao, izy zay eto amin'izao fotoana izao, ka mahalala ny aminao rehetra, dia izy no hanampy anao. Hoy izy, manaiky azy ho mpamonjy ahy aho. Dia indro fa nisy zany, sitrany izy io, ary teo amin'ny ray alina teo ny silamo nanatona ny Kristy tamin'io andro io, satria nitoriana tamin'ny teny sy ny hery ny filazantsara. Tsy niteny tamin'ny olona mihitsy Andriamanitra mba hiasa mafy 30 taona, nefa tsy misy vokatra jinjaina akory. Nomeny antsika ny varavarana mivoha ho an'ny teny sy ny hery, ka zay ny zavatra tokony ampiasaintsika. Zay no nanome an'i Paoly an'ilay fanompony lehibe sy nahavokatra. Kortianina 1:2-4. Ary ny teniko sy ny toroteniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena mahataona, fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy sy ny hery. Enoy ary aho eto, raha mbola tamin'io dio ihany, nandeha fiaramanidina nakany New Salisbury ny tenako, tany Rhodésie. Ary nisy andian'olona 4 nanana pasipôry Amerikana natazako. Nakeo amin'izy ireo aho ary nanao hoe, manahoana ianareo? Hitako ianareo fa manana pasipôry Amerikana. Akaizy ty ianareo? Namaly aly tovolahy hoe, tsy, samy misionery eto zahay. Mahafinaritra zany hono navaliko. Maleo tena ve ianareo sa miara-miasa amin'ny rafim-pivavahana? Methodiste zahay, avy any Wimore, Kentucky ny fiavinay, hoy izy. Fa tsy lavitra ny vonenako mihitsy zany, hono navaliko. Koa tsy hainao mihitsy ve le rahalahy Branham hoe avy any? Hoy aho, eny, za mihitsy misy. Nanapakaina azy zany, tsy nahateny tsony izy. Ary taitra sy ny fampijery reto tovovavy 3 namany. Koa dia hoy aho, andraso kely ry anaka. Misy fitsipika vitsivitsy tiako resahana aminareo rehetra eto.
amin'ny fahitana fa sady kristianina sika rehetra no misy tanjona lehibe ny mahito antsika. Eny, nilaza ianao fa efa 2 taona no nateto anareo rehetra. Azonao ambara amin'ny anaran'i Jesosy ve fa afaka nondry fanahy anankiray fantatrao ianao ka efa mba azonao an'ny tompo? Tsy nanan-kavaly izy. Tsy te handratra ny fonareo ary zazavavy, hoy fa tokony ho any an-trano ianareo manampy ny reninareo manasa lovia. Fa tsy misy rarahanareo aty amin'ny safitoriana raha tsy hoe feno ny fany masina ianareo ka mitory ny filazantsara marina amin'ny fampisehoana ny hery ny fany masina. Raha tsy hitanareo ny vokatra efa voalazan'i Jesosy fa ho hitanareo, dia satria tsy ilay filazantsara marina ny torianareo. Avelao aho manazava lavidavitra ka aneo aminareo fotsiny zavatra mety misy any amin'ny safitoriana. Tsy milaza hoe zay daholo, saingy matahotra fandrao zay no ankabiazany. Indray mandeha, raha tamin'io dio ihany ka nitsangatsangana nanodidina ny Durban niaraka tamin'ilay be ny tanàna. Dia nisy teratany tazako na nisy rojo teo amin'ny voziny, sady nitondra sampy. Nanontaniako ilay sakazako ny amin'ny antony anaovany an'io rojo io. Dia nilaza izy fa rehefa nanaiky ny kristianisma ny teratany, dia nasiana rojo teo aminy. Tena nanaitra tokoa zany, satria indro misy lehilahy milaza tena ho kristianina nefa mitondra sampy. Dia nanontaniako ny fomba mety isin'izany. Hoy izy, malala ny fiteny andesika hoeny ka iresaka aminy. Dia nakeo zay ary nandika teny ho ilay be ny tanàna. Nanontany an'ilay teratany raha kristianina izy. Nanamafy izy fa tena kristianina. Nanontaniako aveo ny antony mbola hitondrany sampy nefa kristianina izy. Novaliany fa sampy nentin'ny rainy io ary navelany ho azy. Rehefa nilaza fa tsy tokony hitondra sampy ny kristianina, dia novaliany fa nanampy betsaka ny rainy io sampy io. Nahaliana ny alalany amin'izany, ka hoy izy, ndra iandro nisy liona nanenjika ny rainy. Dia nampirehetra afo izy ireo ka niresaka tamin'ilay sampy araka ny fomba nampianaran'ilay mpanao ody azy. Nandositra ny liona. Nampahalalako azy fa ny afo no nampandositra ny liona satria matahotra afo ny bibidia rehetra. Tsy ho adinoko mihitsy ny valiteniny. Hoy izy, fa zao ny fandehany. Raha tsy mahomby ny amoy ny fanahy, dia vita azy ty sampy ty. Ny fitantarana amin'ny Atsipria ny dian'ny mpaminany William Marrion Branham tany Afrika dia hita amin'ilay boky hoe misy mpaminany mamangy ny Afrika. Saiko toy izany ny hery ananan'ny akamaroan'ny kristianina, satria tsy ilay varavarana nisy voalohany tamin'ny Pentekosta no nitondrana ny teny teo amin'izy ireo. Ankehitriny, raha miverina amin'ilay varavarana misionera ny sokatra teo amin'ny taonan'ny Filadelfia sika, tsy nanana varavarana mivoa arak'ilay hery tokony ho nananany zany. Marino eo amin'ilay andininy nanambarany amin'io varavarana mivoa io. Hoy izy, kely ny herinao, marina zany. Tsy hita teo amin'ny taona io ny hery ny fanahy, nitoriana tsara ihany ny teny. Afaka nitondra tsara an'ireo fanahy endro amin'ny famonjeny zany, saingy ilay herin'Andriamanitra lehibe izay naneo an'ireo asany mahery, ka namoahana an'ilay sandriny anohanana ny azy, no tsy nisy afa-tsy teo amin'ireo andiany paritaka tetsy sy teroa. Na dia zany aza, isaoran'Andriamanitra, nitsiry ihany anefa zany, ka nitombo raha oharina amin'ilay nananan'izy ireo teo amin'ny fanavaozana. Teto amin'ity taom-piangonana ity no nivoahan'ilay olona natsoina matetika hoe rain'ny fitoriana, William Carré, mpanjaitra kiraro tao an-tanàna izy. Pastora tao amin'ny fiangonana batista miavaka tao Moulton Angleterre. Izy no nanaitra mafy ny vahoaka tamin'ny fitoriana hoe nididiny mena ny apôstôly mba hampianatra ny firenena rehetra ve ka tsy zavatra tsy maintsy ataon'ireo mpitoroteny rehetra taty aoriana hatramin'ny faran'izao tontolo izao, amin'ny fahitana fa ny teny fikasana mifandraika amin'io dia maharitra hatramin'izany. Niady taminy kalvinista izay diso nazo ankilany loatra teo amin'ilay fampianarana ny amin'ny fifidianana, ka niny fa izay rehetra tokony ho voavonjy dia ho voavonjy, ary hoe nanohitra ny asan'ny fanahy ny asa misionera. André Fuller anefa no nanampy an'i Ramsey Carré tamin'ny toroteny nataony sy ny fanangonana nataony. Nisy fiantraikany tokoa zany, ka lasa nisy orinasa nitsangana nanaparitaka ny filazantsara tamin'ireo firenena rehetra, tamin'ny 2,750. Io orinasa io no nandefa ny Carré izay nahazo fitahiana manokana avy amin'Andriamanitra, tamin'ny nahazony fanahy maro tany Inde. Tamin'ny 5,750 no nisy kristianisma ny fo ka nanangana orinasa misionera tao Londres, zay fantatsika fa natafangona vola tapitrisan'ny maro livra sterlina, ka nandefa misionera manarivo no nandritra ny taona maro mba natateraka ny fanirian'ny tompo. Nanao asa ny fanan'Andriamanitra ka niampiditra ondry hafa no heverina fa antso mafy tao ampon'ireo mpino mafana fo reo. Efa nasiko varavarana mivoy eo anatrehanao. Tiako indray nijeriny amin'ireo teny reo. Amin'ity indray mandeha ity, na dia tsy ampisaraka azy ireo amin'ny asa misionera aza, dia tondra fisainana aminareo izay naharitra hatreo amin'ilay taona farany. Arak'izay efa nambarako, ity taom-piangonana ity dia nitoy hatrao amin'ilay taona farany. Teo amin'ity taom-piangonana ity no nolazany Jesosy hoe avy fainga anahy. Ny 120. Fa eo amin'ny taona farany no amaranany ny asa ka hanafoezany an'izany ao amin'ny fahamarinana. Satria asa fo no ataon'ny tompo ety ambonin'ny tany. Romanina 7:20.
Maro ny fomba nentina nanehoana ny io andininy amin'ny Apokalipsy 7:7 io. Varavarana mivo, erikely, teny, anarana. Misy ifandraisany amin'ireo zavatra telo ireo io varavarana mivo io. Fa inona ny dikany hoe varavarana? Ao amin'ny Jaona 7:7 voalaza hoe, dia ondray Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, zany vavahadin'ondry. Marina zany. Lay zany ho izy no vavahadin'ondry. Eny, tsy hoe teny tsy fampiasa ihany zany, fa zay mihitsy no tena misy. Marrion ao amin'ny Jaona 10, rehefa nanome an'io fanoharana io Jesosy, dia miantso ny tena no mpiandry-ondry izy. Avy eo izy dia miantso ny tena no vavahady. Ary zany mihitsy no maizy ny mpiandry-ondry ho an'ny ondry. Vavahady ho azy ireo mihitsy izy. Fony atana tsinanana dia nahita fa rehefa tonga ny alina dia nangono ny mpiandry-ondry avokoa ny ondriny. Nataony tao amin'ny valan'ondry izy ireo, avy eo dia nisainy. Rehefa azo ny antoka fa ao avokoa ny rehetra, dia mitsilany miankina eo amin'ny tolànany vavahady n'ilay valan'ondry misokatra izy, ka izy ara-baky teny mihitsy ny tonga vavahady ho an'ilay valan'ondry. Tsy misy afaka hiditra na ivoaka raha tsy mandalo eo aminy, izy no vavahady. Raha nandehandeha tamin'ny jipy niaraka tamin'ilay sakaizako any ampitsony iny, dia nahatsikaritra fa indro nisy mpiandry-ondry nitarika ny andian'ondriny nakao an-tanàna. Nijanona teo eo ny fifamoivoizana rehetra mba hamela ny ondry hampita teo. Eny, ny tanàna ny antsinanana dia tsy mitovy amin'izay misy aty. Ny antsika dia atao an-trano avokoa ny entam-barotra. Fa ny any, tahaka ny tsena be ny tantsaha, ary nataony eny amin'ny arabe ny vokatra rehetra midina. Dia ahita sy vidy an'izany izay mandalo. Hoy anakapo, la, izy korotana eto, andraso fotsiny ahitan'ireo ondry ireo an'io sakafo rehetra eny io. Saingy rehefa nandeha teo aloha ilay mpiandry, dia iny ireo ondry ireo fa nionona nanaraka fotsiny diany rehetra. Nahitan'ireo zava-tsoa rehetra ireo izy ireo, kanefa tsy nisy ondry na dia ray aza ka nikasika zavatra. Raha mba haiko matsy ny fitenin'izy ireo, dia za mihitsy ny nampijanona amin'ny fifamoivoizana ka nitoro-teny tamin'izy ireo ny amin'izay zavatra vao hitako teo. Raha ondrin'ilay mpiandro-ondry lehibe ianareo, dia anaraka azy hatrany amin'ny diany rehetra, toy ny nataon'ireo ondry ireo ihany. Tsy alaim-panahy ny ivily ho any amin'izay voninkazo lehibe ny fiangonana ianareo, na iaino ny feon'izay mampianatra teolojia na filozofia na lalàna, fa hijanona eo amin'ilay mpiandry. Milaza ny Baiboly fa ny ondry malala ny feony ka manaraka azy. Fa ny feon'ny vahiny dia ampandositra azy ireo hiazakazaka keo amin'ilay tena mpiandry, dia irain'Andriamanitra. Saingy tsy izay ihany no hitako sy ny anarako tany. Lasa saina andray andro raha nahita an'ireo lehilahy niandry an'ireo karazana biby maro tany an-tsaha. Nisy olona niandry kisoa, nisy anankiray niandry osy, nisy anankiray niandry rameva, nisy anankiray niandry ampondra sy ny sisa. Dia nanontany an'ilay sakaizako teratany teo ary ny amin'izay fiantsoana an'ireo lehilahy ireo. Onona valiny, mpiandry izy ireo. Tsy afaka nanaiky an'izany hoy tsy ataonao mpiandry kosa izy rehetra ireo ny miandry ondry rery ihany no antsoina ho mpiandry sa tsy zany? Tsy hoy izy, ny mpiandry dia mpiambina na mpanesy biby, ka na iza mpanesy biby dia fa mpiandry. Eny nagaga tokoa zany. Natsikaritra nefa ny tsy fitoviana teo amin'ireo mpiambiny ireo sy tamin'ireo izay miany ondry. Rehefa tonga ny alina, samy mamela ny biby ny any an-tsaha avokoa izy rehetra ary mandeha mody afa-tsy ilay mpiandry ondry. Entin'ilay mpiandry miaraka aminy ny ondriny, dia ataony eo ambala ary mitsilany eo izy aveo ka lasa vavahady ho an'ny ondry. Dia rain'Andriamanitra. Fa tsy mamela na mahafoy antsika mihitsy ilay mpiandry antsika. Rehefa tonga ny alina, tiako raha ao ambalany, tiako raha eo amin'ny fiahiny. Koa dia afaka mahita sika fa Jesosy ny varavarana, izy ny vavahadin'ondry. Ary maroy fa varavarana mivoha no resahana eto. Inona moa zany raha tsy ny fanambarana ny aminy? Ary misokatra ho antsika io fanambarana io mba hanome antsika hery, mba hanazavany teny ka isandratany ny anarany. Fa nanomboka nitsimoka tamintsika ny fanambarana ny Andriamanitra Jesosy Kristy teo amin'ireo taom-piangonana roa faran'ireo. Eny, fatatsika fa Andriamanitra izy. Raha tsy zany dia ahoana no ahafahany ho mpamonjy antsika? Saingy ilay fahalalana fa izy no Andriamanitra tokana, na izy irery ihany no Andriamanitra, ka izy no alfa sy omega, zao zany. Jesosy dia tompo sy Kristy, ka mahatonga azy ho tompo Jesosy Kristy. Lay ray, lay zanaka sy lay fany masina, ao amin'ny olona iray avokoa ny rehetra. Zay no very hatrany amin'ny taom-piangonana voalohany, kanefa mahita an'izany ray sika ankehitriny. Ny fanambarana ny amin'izay na izy azy no tafaverina. Raha ny marina, ny maha-Andriamanitra azy dia tsy Andriamanitra olona telo ao amin'ny maizy ny olona anankiray akory, satria efa olona anankiray raha milaza ny maizy ny olona anankiray. Raha anankiray amin'ny maizy ny olona ny misy, dia tsy misy olona afa-tsy anankiray. Kanefa ireo izay mino fa misy olona telo eo dia manan'Andriamanitra telo ny amin'ny maha-Andriamanitra azy, ka meloka amin'ny fandravana ny didy voalohany izy. Tafaverina nefa ny fanambarana ny amin'ny maha-Andriamanitra azy. Ankehitriny afaka iorina amikeny ray ilay tena fiangonana. Tao aorian'io fotoana rehetra io, fantany ihany aty amparany hoe iza ny tompony. Manao batisa amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy
tahaka ny nataon'izy ireo tamin'ny Pentekosty indray isika. Avela hoe tantara aminareo ny amin'ny nofo nomen'Andriamanitra mikasika ny batisa trinitaire. Tsy fahitana izy ity fa nofy. Fantatrareo tsara, azo antoka fa isan'ireo fitahiana tamin'ireo taom-piangonana ny fandraisana nofy avy amin'ny fanahy-masina. Mitovy mihitsy amin'ny fahafahana mandray fahitana. Sabotsy tamin'ny 3 ora maraina teo io. Ny fofotsiny mba hanome rano kely an'i Joseph. Rehefa ntsilandray dia azo tory teo eo ka nanonofy an'io nofy io. Nisy lehilahy hitako izay azo lazaina fa tahaka ny raiko. Lehilahy lehibe sady ranjarana izy io. Nahita vehivavy ihany koa izay azo lazaina fa tahaka ny reniko. Saingy tsy nitovy tamin'ny endriny, ary le lehilahy koa tsy nitovy endrika tamin'ny raiko. Tena ratsy fanahy tamin'ny vadiny io lehilahy io. Nisy azo lavana tevona sady nisy lohany sampana telo teny aminy. Fantatrareo fa rehefa maka vatakazo ianareo ka alatrareo eo vakina amin'ny famaky, dia lasa tapakazo misy lohany sampana telo toy ny azo fanao kitay izany, tahaka izany io. Nalainy io azo lava io ary novelesiny tamin'izany ravehivavy ary nasiany lavo. Raha niapatra nitomany teo izy io, izy kosa nandendeha teo sady nabobotsina tratra no toa feno freriana ny endriny. Feno fanambonitena ny endriny ka tena nireresy afapo tamin'ny kapohany an'io vehivavy kely mampalahelo io. Isaky ny ezaka niariny izy io dia nasiny. Tsy tiako io zavatra nataon'io kanefa raha nieritreritra ny anakanazy dia hoy anakapo, tsy vitako nitolona amin'io lehilahy io, lehibe loatra izy. Eo koa azo lazaina fa tahaka ny raiko izy. Tato anatiko tato anefa dia fantatro fa tsy raiko io, ary fantatro fa tsy misy lehilahy mananjony hanao toy izany amin'ny vehivavy. Nakeo ary aho, ary noraisiko tamin'ny vozon'akanjony izy, dia nahodikodiko ary nataoko hoe tsy manana zony hamely azy ianao. Ary rehefa nilaza izany aho, dia nibotsina ny ozatro ary toy ny olona vaventy be ny endriko. Nahita izany raha lehilahy dia natahotra aho, hoy aho, aso indray izy io fa azo amiko ianao. Tsy sana hamely azy intsony izy, dia niala tamiko ilay nofy. Ny fo avy hatrany raha vao avy nanonofy. Hafahafa tokoa izany, hoy anakapo. Nanontany tena ny amin'ny antony nanofisako an'io vehivavy io. Tampotampoka teo dia tonga izy, ary teo amiko ny fanatrehan'Andriamanitra, ka nomeny ihany dikan'ilay nofy. Eny, malala ianareo fa tsy nandika ny nofinareo marina ihany aho. Fa matetika matetika nambarako taminareo ny nofinareo, nefa mbola tsy nitantarainareo tamiko akory io. Maneho an'ilay fiangonana maneran-tany ankehitriny io vehivavy io. Teraka teo anivon'io fahasimbana io aho, dia ilay fahasimbana nisy andra-vehivavy. Noheverina fa tokony ho reny izy no renin'ireo mpijangajanga. Reo anaram-piangonana izay manapaka azy no rangahy Vadin. Lay azo lava nisy lohany sampana telo dia ny batisa santoka trinitaire amin'ireo fiantsona telo. Isaky nanomboka niarina izy io, izany hoe isaky nanomboka nanaiky ny fahamarinana ny mpino, dia nosariny ny anjera indray tamin'ny fampianaran-diso io. Lehibe loatra izy io ka natahotra azy tamin'ny voalohany, saingy rehefa tonga ka niaty taminy dia hitako fa nialehibe sy feno hery ny ozatro. Ozatry ny finoana izany. Izao ny zavatra voaray tamin'ilay nofy. Satria momba Andriamanitra, ka afaka hanome an'izany karazana tanjaka izany, dia vela hoa hijoro hanohana azy hanohitra ny hery ny anaram-piangonana izao tontolo izao, mba tsy hamelezany azy intsony. Eny, tsy mezaka ny hanorina fampianarana avy amin'ny nofy akory aho. Tsy mezaka ihany koa ny hanamarina izay mety ho fampianarana toanako amin'ny alalan'ny nofy, fa ny mahatokana an'Andriamanitra dia hita manerana ny Genesis 2:1 hatramin'ny Apokalipsy 2:20-2:20. Saingy no hajambaina tamina dogma mikasika ny Trinité izay tsy ao amin'ny soratra masina ny olona. Ary tena nekena naneran-tany loatra i dogma io ka lasa sarotra dia sarotra ny hanao izay ahitany olona fa olona tokan'Andriamanitra. Raha tsy afaka ahita ny fahamarinana ny amin'ny Andriamanitra azy ny olona fa manohitra an'io, dia tsy ho vitany mihitsy ny ahita ny fahamarinana sisa rehetra. Satria ilay Jesosy Kristy ao amin'ny fiangonany sy ireo asa nataony teo anivon'ny fiangonany tamin'ireo taom-piangonana Fito no fanambarana. Azonareo ve izany? Eny, azoko antoka fa azonareo. Na dia kely aza ny herinao dia efa nitandrina ny teliko ary tsy nandany anarako. Eny, efa nambarantsika ny fomba niverena ny hery. Niveriny izany, niena ny hery teo amin'ireo mpanenjika, niala tany amin'ny tanàna fonena ny olona ary nitaky fahalalana ara-pivavahana. Rava ny zioga avy amin'ilay fitsinjaram-pahefana. Hita ny governemanta fa tsy fahendrena ny hanohanana kokoa ny andihany anankiray noho ny anankiray. Raha ny marina, ireo olona nanana fikasana tsara nefa tsy mba nanana mpitarika tsara no vonona andehanady mba hanohanana ny zony ara-pivavahana. Ny fampiseho-kery lehibe indrindra ny amin'ny fivavahana tamin'ny taona io angamba dia ny zava-nisy hita fa na dia lavo tao amin'ny revolisiona aza ny Frantsa. Ilay fifohazam-panahy lehibe tamin'ny Wesley kosa no niaro ny Grande-Bretagne tamin'ny revolisiona, ka nanavotra azy mba ho tonga fitaovana teo an-tanan'Andriamanitra tamin'ireo taona maro be voninahitra taty aoriana. Mbola tsy nivelatra toy ny nisy teto ny fitoriana ny teny. Raha indro Satana fa nanangana an'ireo malalatsaina tsy tan-dalàna
Raha indro fanipotra ireo zavatra ny andohan'ny communisme, raha indro fananaparitaka ny sainy maloto ireo teolojianina maleo tena, dia nanangana an'ireo mpiady mahery ny finoan'Andriamanitra. Ka teo amin'ny vanim-potoana io no nivoahan'ny asa literatiora sy ny fampianarana ary ny fitoriana lehibe indrindra nataon'ny kristianina. Mbola tsy nisy nanam-pitoviana tamin'ireo mpitoroteny sy ireo mpampianatra tamin'izany ary tsisy mihitsy tahaka azy ireo. Ry Spurgeon, Parker, McClarence, Edward, Bunyan, Muller, Brainerd, Barnes, Bishop dia samy teo amin'ny vanim-potoana io avokoa. Nitory izy ireo nampianatra ary nanoratra ny teny, nanome voninahitra ny anarana izy ireo. Ny fitsarana an'ireo jiosy sandoka. Apokalipsy 7:7. Indro alaiko ny sasany amin'ny sinagoga ny Satana, izay milaza ny tena no jiosy, kanto sy izy fa mandainga. Indro ataoko tonga ihany koa ka eo anoloan'ny tongotrao ireo, ka ho fantany fa aza efa tianao. Eny, afaka tsikatra sika fa efa nisy hatramin'ny taona faharoa io olana ny amin'ny jiosy sandoka io na reo mpino sandoka. Reo izay nisandoka ny anarana jiosy dia efa niseho avy hatrany tao aorian'ilay forotsahana nisy tamin'ny taom-piangonana voalohany. Ary indro fa miseho indray izy ireo eto amin'ilay taom-piangonana faharoa taoriany ny fanavaozana. Tsy kisendrasendra mihitsy akory zany. Raha ny marina, tsy kisendrasendra zany, fa fomba fanao Satana. Io fomba fanao io dia ny fananganana rafitra ary ny fiambona ho voalohany, ka manana zosy tombony manokana noho zany. Avelao aho maneho aminareo, efa tany amin'ny taona Smirna tany no nandainga ireo olon'ireo ka nilaza azy ho tena jiosy na mpino, nefa tsy izy velively. Avy amin'ny sinagoga Satana izy ireo, andihany eo amin'ny rafitra Satana. Satria teo amin'ny taona io nahitantsika ny andohan'ireo lehilahy naka fanapahana tsy araka ny rariny teo amin'ireo rahalahy mpitoroteny. Nisy an'ireo eveka nalefa tany amin'ireo distrika nanapaka ny olona. Zao ny zavatra hitantsika manaraka. Tamin'ny taona fahatelo ny tena nisy toerana natsoina hoe seza fiandrianan'ny Satana. Io taona io nisiny ny fanambadiana teo amin'ny fiangonana sy ny fanjakana. Lasa tsy etoerina rabaka teny ary ny fiangonana teo amin'ny lafiny ara-nofo noho ny fanoana ny fahefan'ny fanjakana. Novakian'Andriamanitra nefa io fikazonana io na dia teo aza ny fahefan'ny fanjakana, dia nitondra hazavana lehibe ny fanavaozana. Inona nefa no nitranga? Lasa rafitra ny loteranina ka nikambana tamin'ny fanjakana. Dia hitantsika indray ny sehoan'ilay sinagoga Satana teo amin'ity taona faheniny ity. Eny, mazava ho azy fa tsy laza tena ho avy amin'ny Satana io andihana sinagoga io. Tsy tompoko, milaza tena ho avy amin'Andriamanitra izy ireo, kanefa mandainga izy. Satria ny tena jiosy, zany no zavatra iambony izy ireo, dia izay jiosy ao anatiny, amin'ny fanahy. Koa raha jiosy sandoka izy ireo dia ho mitovy amin'izay lazain'ny Joda 9:7. Tsy mba manana ny fanahy, izay nateraka ny fanahy no zanak'Andriamanitra. Tsy ao amin'izy reto ny fanahy, koa dia tsy zanak'Andriamanitra izy na mafy toy inona aza ny fanambarana ataony, ary na inona ezahany atao mba hanapirofona ny tenany ho izy. Maty izy ireo, zanaky ny rafi-pivavahana izy ireo. Ary tsy teo aminy ny voan'ny fahamarinana, eo amin'ny fanekem-ponony manokana ny orenany, eo amin'ny dogma sy ny fampianaram-piangonana, ka tsy ao amin'izy ireo ny marina satria efa nataony ho ambony noho ny tenin'Andriamanitra ny sainy manokana. Avelao aneo aminareo zavatra nizako nampianarina hatramin'izay ny amin'ireo voaloboka roa izay avy amin'ireo fanahy roa samihafa. Raisitsika eto ny ohatra ny amin'ny Jesosy sy Jodasy. Jesosy ny zanak'Andriamanitra, Jodasy ny zanaky ny fahaverezana. Andriamanitra no niditra tao amin'ny Jesosy, Satana no niditra tao amin'ny Jodasy. Nanana fanimpona feno ny fanahy masina Jesosy fa voalaza hoe Jesosy avy any Nazareta, izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery, sady nandehandeha nanao soa sy nahasitrana izay rehetra azo ny hery ny devoly, sady Andriamanitra no nomba azy. Asan'ny Apôstôly 2:7. Voalaza hoe fa izy, Jodasy, dia tsy antsika ihany ka nahazo anjara tamin'izao fanimpona izao koa. Asan'ny Apôstôly 2:17. Matio 2:1. Ary Jesosy niantso ny mpianany 12 lahy akeo aminy, ka nany-miaso fahefana moka fanahy maloto, sy ahasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny mirofo rehetra. Nanivatsiva teo io fanahy teo amin'ny Jodasy io, nandritra ny fanimpony Jesosy. Aveo, niaraka tonga teo amin'ny azo fijaliana izy roa reo. Nantona teo amin'ny azo fijaliana Jesosy, nanome sitrapony ainy ho an'ny mpanota sady nanolotra ny fanahiny tamin'Andriamanitra. Nakany amin'Andriamanitra ny fanahiny, dia narotsaka tao amin'ny fiangonana zany aveo tamin'ny Pantekosta. Fa Jodasy kosa nanantona ny tenany, ary niverina tany amin'ny Satana ny fanahiny. Saingy taorian'ny Pantekosta io fanahy izay tao amin'ny Jodasy io ihany, no niverina tao amin'ilay voaloboka sandoka maniry eo anilan'ilay tena voaloboka. Mario anefa fa tsy tonga treo amin'ny Pantekosta ny fanahin'i Jodasy. Tsy niakatra teo mihitsy zany mba handraisany ny fanahy masina. Tsy hainy natao zany. Inona nefa no tadiaviny fanahin'i Jodasy io? Ny azoko tapy feno volamena no tadiaviny.
toinona no itiavany vola. Mbola tia vola hatrany zany. Raha mandehandeha mampiasa ny anaran'i Jesosy eny izy ka manao an'ireo asa mahery sy manao fivorian-dehibe, dia ny azahoany vola sy trano misimisy kokoa, sy fahaizana ary ny maro hafa koa miaraka amin'ny fisainana materialista. Ary ao maso tsara io fanahy teo amin'izy ireo io, ary aoka ianareo tsy voafitaka. Hita ho isan'ireo 12 lahy Jodasy sady nanao fagagana ihany koa, kanefa tsy nanana ny fanan'Andriamanitra ho azy manokana izy. Nanana fanimpona izy, tsy tonga hatreo amin'ny Pentekosta mihitsy izy satria tsy tena voa, tsy tena zanak'Andriamanitra, tsy tompoko. Ary toy izany mihitsy eto no zava-misy amin'izao fotoan'izao ny amin'ny sinagoga ny Satana. Aoka ianareo tsy ho voafitaka. Tsy ho voafitaka ianareo raha tena olom-boafidy. Nilaza Jesosy fa tsy ho voafitaka ianareo. Eny, milaza tena ho kristiana ireo olo ireo kanefa tsy izy. Ataoko tonga ihany koa ka eo anoloan'ny tongotrao ireo, ka ho fantany fa zah efa tianao. Kortiana voalohany toko 4:2. Sady tsy fantatrareo fa ny olona masina dia tsara zao tontolo zao. Tsy ny apôstôly 12 ihany no eo amin'ny seza fiandrianana 12 ka hitsara ny fokon'ny Israely 12. Fa hitsara n'izao tontolo zao ihany koa ireo olo masina. Eo ny fotoana isehoan'ireo izay niamby fa an'Andriamanitra sy niamby fa tian'Andriamanitra, ka hitana marina hoe iza no zanak'Andriamanitra ary iza no nitiavin'ilay zanaka. Eny, ho avy ny andro hampiariariana an'izany. Fa ireo izay manapaka an'izao tontolo zao mankehitriny amin'ny lafiny ray, ary ireo izay hanangana sary ho an'ilay bibidia eo amin'ilay taom-piangonana farany, ka amin'ny alalan'io no tena hanapahany an'izao tontolo zao, izy ireo no ahetry ndray andro any rehefa ho tonga miaraka amin'ireo olo masiny Jesosy mba hitsara an'izao tontolo zao amin'ny fahamarinana. Izay indrindra no hitantsika ao Matia 5:20. Rehefa hijoro eo anatrihan'ny mpitsara sy ny ampakariny ireo rehetra tsy nahatratra ny fitsanganana voalohany. Ny dera sy ny teny fikasana. Apokalipsy 7:10. Satria fantandrina ny tenin'ny faharetako ianao, za kosa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro fakapanahy zay efa hiatra amin'izao tontolo zao, ho fizahatoetra izay monina ambonin'ny tany. Inona ny tiany lazaina amin'ny hoe ny tenin'ny faharetako? Hebreo 4:17 ka hatramin'ny 15. Fa Andriamanitra nanao teny fikasana tamin'ny Abrahama, ary satria tsy nisy lehibe noho ny tenany zay azo ninianana, dia nininana tamin'ny tenany izy ka nanao hoe itahanao tokoa aho ary hamaro dia maro anao. Ary arak'izany rehefa naharitra tsara Abrahama dia nahazo ny teny fikasana. Hitanareo fa miresaka ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay nomena antsika ny fanahy, ny tahaka faharetana toy izay nisy teo amin'ny Abrahama ihany ny fiandrasana ny fahatanterahany io teny io. Naharitra toy ny mahita izay tsy hita izy, nanana faharetana izy ka dia tanteraka ny teny tamin'ny farany. Zay ny fomba fampianaran'Andriamanitra faharetana eo amin'ny vahoakany. Eny, raha tanterahany amin'ny fanehoana ara-materialy amin'ilay fotoana ivavahanareo mihitsy ny teniny, dia tsy hanatra faharetana ianareo, fa ho lasa tsy hanam-paharetana kokoa aza amin'ity fiainana ity. Avelao aho aneo aminareo amin'ny fomba miharihary kokoa an'io fahamarinan'io. Hebreo 1:17. Finoana no nanateran'i Abrahama ny Isaka raha nizahatoetra izy. Eny, ny zanany latokana no naterin'ilay efa nandray tsara ny teny fikasana, ny tenin'Andriamanitra. Zao zany, no zahatoetra Abrahama taoriany nandraisany ny teny fikasana. Maro ny mieritreritra fa raha vao mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy sika ny amin'ireo teny fikasana soa avy amin'Andriamanitra, dia tsy afaka hisy ny fizahatoetra. Kanefa milaza ny eto fa no zahatoetra Abrahama taoriany nandraisany ny teny fikasana. Tena marina zany raha araka ny nambaran'ny mpanao salamo ny amin'ny Josefa 5:7. Mandrapatonga ny fotoana hatanterahany ny teniny, ny zahatoetra azy ny tenin'ny Tompo. Nanome antsika an'ireo teny fikasana lehibe sy sarobidy tokoa Andriamanitra. Nampanantena izy fa hanatanteraka azy ireny. Ataony zany. Kanefa amin'ny fotoana ivavahantsika mandrapatonga ny fotoana handraisantsika ny valiny, dia tsy maintsy mianatra isika ny fomba fandraisana faharetana ao amin'ny fanahintsika. Satria ao amin'ny faharetana ihany no azontsika fiainana. Anampy antsika hianatra n'io lesona io anie Andriamanitra, arak'izay efa fantatsika fa nianatra faharetana ny olona teto amin'ity taona fahaenina ity. Raha vakintsika ny tantaram-piainan'ireo kristianina malaza ireo, hita fa misy tsy fitoviana lehibe tokoa ny fiainan'izy ireo sy ny fiainantsika. Satria sady tena nanam-paharetana izy ireo no tony. Ankehitriny anefa isika dia tena resiny tsy faharetana sy ny fahamaikana. Toy izany ihany nolazainy amin'izy ireo, satria efa nandray ny teniko ianao ka nivelona tamin'izany ka lasa naharitra noho izany. Za kosa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro fakapanahy, zay efa hiatra amin'izao tontolo zao, ho fizahatoetra izay monina ambonin'ny tany. Eny, hitantsika eto indray ny fifampidiran'ireo taom-piangonana anankiroa, satria ity teny fikasana ity dia mifandray amin'ny fiafarany vanim-potoan'ny Jetilisa izay mifarana ao amin'ny fahoribe. Za kosa hiaro anao voavonjy amin'ny andro fakapanahy, zay efa hiatra amin'izao tontolo zao, ho fizahatoetra izay monina ambonin'ny tany.
Tsy manambara akory zao andininy fa hiditra sy andalo fahoribe ilay tena fiangonana. Raha zay ny tiany ambara dia olazay zany, saky zao ny voalaza. Za kosa hiaro anao voavonjy amin'ny andro fakapanahy. Io fakapanahy io dia mitovy mihitsy amin'ilay fakapanahy tao Edena. Ho tolotra tena nitony zany, nefa hifanohitra tanteraka amin'izay nandidininy tenin'Andriamanitra. Kanefa tena mety tsara io raha ny fijery ny fandinian'olombelona, hoe tena hanome hazavana sy fiainana, ka mitaka tanteraka zao tontolo zao. Zay tena olom-boafidy ihany no tsy voafitaka. Toy izao manarak'izao ny avin'ny fakapanahy. Lay hetsika ekumenika zay niatomboka tamin'ny fitsipika tao mahafinaritra sy voata, hoe manatanteraka ny vava Kristy mahora ihany izy rehetra, no lasa tena nahery ara-politika ka nanery ny governemanta mba hahatonga an'izay rehetra mikambana amin'ny mivantana na amin'ny alalan'ny fanekenan'ireo fitsipika izay naparitany, anaraka ny lalàna izay tsy hanekena ny hafa rehetra ho fiangonana raha tsy eo ambanin'ny fanapahan'io fiambonana be io mivantana na ankolaka. Esorina amin'ireo andihany kely ny taratasy ijoroany sy ireo tombotsoany sy ny sisa, hatramin'ny fahamoizana an'ireo fananany sy ireo zony ara-panahy rehetra mba hanampin'ny olona. Ohatra, saika amin'ny tanàna rehetra tsy afaka hanofa trano hanaovana fivoriana ara-pivavahana ny tena amin'izao andro zao, raha tsy mahazo alalana amin'ilay fikambanana ara-pivavahana eo an-toerana. Raha hanao fiantrana any amin'ny toerana misy ny tafika na ny hopitaly sy ny sisa, dia saika tsy matsekena sy fantatra ho isan'ireo andihany ao amin'ny ekumenika trinitaire vao mahazo. Arakaraky ny tombony fanerena io ary tombo zany, dia ho sarotra kokoa ny hanohitra azy, satria ho very tombontsoa ny tena raha manohitra. Koa dia maro no ilay mpanahy anaiky an'io satria atsapy izy ireo fa ho tsara kokoa ny hanompo an'Andriamanitra pabe maso eo amin'ny sehatra ahitana an'io rafi-pivavahana io, toy izay tsy manompo an'Andriamanitra pabe maso mihitsy. Ao anatin'ny fahadisoana nefa izy ireo. Ny finoana ny laingany devoly dia midika ho manompo an'i Satana, na dia tianareo antsoina ho Jehova azy zany. Tsy ho voafitaka nefa ny olom-boafidy. Ambonin'izany, tsy hoe ho voatahiry ihany ny olom-boafidy, fa rehefa lasa ho sary natao ho an'ny bibidia io hetsika io, dia efa lasa ho Fampakarana ny olona masina. Ary io hetsika mamitaka sy manintona indrindra io, izay niantomboka tamin'ny fiombonana tao Efesosy, dia ho tonga biby masika ny Satana izay andoto sy hamitaka an'izao tontolo izao rehetra. Satria ny rafi-pivavahana katolika romanina sy ny protestanta tafakambana no hifeny harena rehetra eo amin'ny rafitra maneran-tany, ka hanery ny tany rehetra akao amin'ny fandrim-pivavahana, raha tsy izany dia ho vonoina izy ireo. Amin'ny fandrarany azy tsy hividy na hivarotra, dia izay hahafahan'izy ireo mivelona. Ho tanteraka tsotro izao zany, satria efa saika tafaverina eo amin'ny tanteraka avokoa ny zanaka vavin'ilay janga. Mandra-pisin'izany ary, efa saika azon'ny Roma ny tahiry volamena rehetra. Ny jiosy ny manana an'ireo tany sy ireo vola rehetra. Amin'ny fotoana voatendry, ho pitehan'ilay janga ny firafitry ny vola misy ankehitriny amin'ny fanangonana ny vola rehetra, dia hitako volamena izy. Raha tsy misy volamena, dia mirodana ny rafitra. Ho voafalika ao ny jiosy ka hiditra ao amin'ilay fanekena, ka ilay janga no hanapaka ny tany rehetra. Ny teny fikasana ho an'ireo azy. Apokalipsy 7:1-12. Indro afangy anahy, tany mafy izay anananao, mba tsy hisy aka ny satroboninahitra ao. Izay mareso no ataoko andro eo amin'ny tempolin'Andriamanitro, ary tsy alo intsony izy. Ary soratako eo aminy anaran'ny Andriamanitro sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitro dia Jerosalema vaovao, izay midina avy any an-danitra avy amin'ny Andriamanitro, ary soratako eo aminy ilay anarako vaovao. Tsy ilayntsika ny hamelatra be ny amin'ny fisainana hoe afangy an'izy. Fantatsika fa izay ny zava-misy satria eo amin'ny fiafaran'ireo andro farany sika, sa tsy izany? Saingy toizany ihany amin'ny filazana hoe tany mafy izay anananao, mba tsy hisy aka ny satroboninahitra ao. Eo anivon'ny fotoana feno zavatsarotra no hiaviany Jesosy, ary misy fitsanganana eo amin'ny fiaviany. Maro ny hivoaka avy amin'ny vovoka ka hitsangana mba hiaraka amin'ireo izay velona ka miandry ny fiverenany, ary omena satroboninahitra izy ireo. Nahoana? Satria zanak'Andriamanitra izy ireo, mpanjaka miaraka aminy, miara-manjaka aminy. Izay ny dikany satroboninahitra, manjaka sy manapaka miaraka amin'ilay mpanjaka lehibe, izy mihitsy. Izay ny teny fikasana ho an'ireo rehetra mijaly noho ny aminy eto an-tany, ireo rehetra niaritra tamin'ny faharetana ka nahalala fa lay Andriamanitra, mpitsara marina, no hamaly fitia azy ireo. Fa ireo izay nafony rehetra ho azy ka nanankina ny rehetra taminy, no hipetraka eo amin'ny seza fiandrianana, ka handray anjara amin'ilay fanjakany be voninahitra. Nisy teny nomena antsika tamin'ny fotoana rehetra io, dia ny hoe tany mafy. Manana fikirizana, aza miala andaharana. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra rehetra. Ampiasao ny fitaovam-piadiana tsiraray nomeny antsika. Ampiasao ny fanomezam-pahasoavana tsiraray nomeny ampiasaintsika ary jereo ampifaliana no avy. Satria ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo
no anisy satroboninahitra antsika. Eny, tsy ny satroboninahitra ihany nomeny, fa lazainy hoe zay eo amin'ilay Ampakarina dia atao andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitra. Inona nefa ny tempolin'Andriamanitra? Ny teniny amin'ny maha-tempolin'ny tenany Jesosy. Zay no izy. Io ny tempolin'Andriamanitra. Isika nefa ny tenany ankehitriny. Ilay tena fiangonana ny tempolin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy-masina ato anatintsika. Eny, zay maresy dia ataony ho andry ao amin'io tempoly io. Inona nefa ny hoe andry? Raha ny marina, ny andry dia apahan'ny fanorenana, satria miazona ny rafitra rehetra zany, de rain'Andriamanitra. Zay no mametraka ny mpandresy ho eo amin'ny toerana misy an'ireo apôstôly sy ireo mpaminany mihitsy. Satria milaza ny Efesiana 4:7-20 hoe: koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny tsony ianareo, fa tompo-tany, prahay fanjakana amin'ny olona masina sady ankonan'Andriamanitra, natsangana teo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany. Ary Kristy Jesosy ny fehezoro indrindra. Ao aminy irafetan'ny rafitra rehetra, mitombo tsara ho tempoly masina ao amin'ny tompo. Ary ao aminy no miaraka orina koa ianareo ho fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Eny, milaza eo 2:20 fa miaraka orina amin'izy ireo sika, sady mandalo eo amin'ny varavarana Jesosy ny zavatra rehetra, no ampahany ao amin'io teny io na io tempoly io. Eny, rehefa misy lehilahy apetrak'Andriamanitra ho toy ny andry ao amin'ny tempoly, ka manao azy ho ampahany io andiana fanorenana io izy, de inona no ataony eo? Omeny azy ny fanambarana ny amin'ny teny sy ny amin'ny maizy azy, satria zay mihitsy no nananany apôstôly sy ny mpaminany. Matio 4:17. Ao amin'ity teny ty ary no misy azy, eo no ijorony, tsy misy afaka nala azy eo. Lanjao zao teny zao, maharesy. Mametraka fanontaniany jaona, iza ny maharesy? De tonga avy hatrany ny valiny. Zay mino fa Jesosy ny Kristy. Tsy milaza izy fa ny maharesy de zay mino an Jesosy ho toy zao ary Kristy ho toy zato, fa zay mino hoe Jesosy no ilay Kristy, olona iray fa tsy roa, zay natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Miresaka ny amin'ny Ampakarin'Andriamanitra eto. Te ahita endrika hafa maneho azy io indray ve ianareo? Hitany amin'ny Apokalipsy 7:17-7 any zany. Ary nareny isan'izay vohisy tompo-kase aho, 4,700 no vohisy tompo-kase avy tamin'ny firenen'ny zanak'Israely rehetra. Avy tamin'ny firenen'ny Joda 2,200 no vohisy tompo-kase. Avy tamin'ny firenen'ny Robena 2,200. Avy tamin'ny firenen'ny Gada 2,200. Avy tamin'ny firenen'ny Asera 2,200. Avy tamin'ny firenen'ny Naftali 2,200. Avy tamin'ny firenen'ny Manase 2,200. Avy tamin'ny firenen'ny Simeona 2,200. Avy tamin'ny firenen'ny Levi 2,200. Avy tamin'ny firenen'ny Isakara 2,200. Avy tamin'ny firenen'ny Zebelona 2,200. Avy tamin'ny firenen'ny Josefa 2,200. Avy tamin'ny firenen'ny Benjamina 2,200 no vohisy tompo-kase. Rehefa afaka zany de hitako fa indreo nisy olona betsaka tsy tambosaina, avy tamin'ny firenena rehetra sy ny foko-pirenena sy ny olona ary ny samihafa fiteny, nitsangana teo alohan'ny seza fiandrianana sy teo anatrihan'ny zanak'ondry, ny akanjo fotsy lava, sady ny tana sampany fito eny an-tanany, de niatso tamin'ny feo mahery izy nanao hoe: ny famonjenany eo an'Andriamantsika zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry. Ary ny anjely rehetra nitsangana nanodidina ny seza fiandrianana mba miloa olona sy ny zava-manana efatra, de niankohaka teo alohan'ny seza fiandrianana izy ka nivavaka tamin'Andriamanitra nanao hoe: amen. Nisaotra sy ny voninahitra sy ny fahendrena sy ny fisaorana sy ny haja sy ny hery ary ny faherezana nie ho an'ny Andriamantsika mandrakizay. Amen. Ary ny anankiray tamin'ilo olona namalika nanao tamiko hoe: iza moa reo miakanjo fotsy lava? Avy taiza izy? Fa hoy za taminy: tompoko, ianao no mahalala. De hoy izy tamiko: ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe, ary ny akanjo no sasany sy ny fitsiny tamin'ny rano zanak'ondry. Ary noho izany de mitoetra eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy ka manompo azy andro aman'alina eo amin'ny tempoliny. Ary ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana dia melatra ny trano lainy andrakotra azy, tsy honona na angetahita intsony reo, ary tsy haninona azy ny masoandro na izay hafanana akory, fa ny zanak'ondry zay eo afovoan'ny seza fiandrianana no mpiandry azy, ka hitondra azy ho amin'ny loharano ny ranonaina, ary ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny masony. Tonga ary Jesosy, nasiany tompo-kase ny 4,700 mbarahetsy, fa 2,200 isaky ny foko ny lalainy. Kanefa misy andiany anankiray zay tsy tao amin'io 4,700 mbarahetsy io, zay hita eo amin'ny 15 hatramin'ny 20. Izy ary izy reo, ampahany amin'ilay Ampakarina nalaina avy amin'ireo jentilisy izy reo, eo alohan'ny seza fiandrianana andro aman'alina, manompo azy ao amin'ny tempoly.
Hafa tokoa ny fiahin'ny tompo azy ireo. Ampakarina izy ireo. Eo amin'izay rehetra misy ny mpampakatra no alehany ampakarina. Tsy hafoy azy mihitsy izy io. Tsy ala eo anilany mihitsy. Ifampizara ny fiandrianana aminy. Asiana satroboninahitra ny voninahiny sy ny ajany. Hosoratako eo aminy anaran'ny Andriamanitra sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitra. Fa ino ny anaran'ny Andriamanitra? Eny, Andriamanitra tamintsika izy na Immanuel. Saingy tsy izay no anarana nomena azy. Ny anarany ataona hoe Jesosy. O Jesosy, za dia avy tamin'ny anarany raiko, nefa tsy raisinareo aho. Noho izany, ny anaran'Andriamanitra dia Jesosy, satria io no anarana ny aviany. Izy ny tompo Jesosy Kristy. Ary ino no anarana raisin'ny vehivavy rehefa mivady amindra lehilahy izy? Ny anarany no raisindra vehivavy. Omeny ny ampakarina ny anarany rehefa raisiny ho an'ny tenany izy io. Apokalipsy 2:1-8. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho. Fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary Jaona nahita fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo iaona amin'ny vadiny. Ary nareho feo mahery avy tany an-danitra nanao hoe, indro ny tabernakelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo aminy ary ireo olony. Ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ho andriamaniny. Ary ho fafany ny ranomasy rehetra amin'ny masony, ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanentainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Mahafinaritra re zany. Ho tanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra mahafinaritra rehetra, ifarana ny rehetra, ho vita tanteraka ny fanovana, akatoerana mandrakizay ao amin'ny fahatanteran'Andriamanitra rehetra ny zanak'ondry sy ny ampakarina. Ny hamaritra zany hoe iza ny mahavita zany? Tsy misy. Eritreritra amin'io hoe anofiny amin'io hoe amaky izay lazain'ny teniny amin'io hoe eny azontsika atao zany rehetra zany. Nefa dia mbola ampahany kely de kely amin'izany fotsiny ny fatatsika, mandra-patonga zany ho azy tsapaitanana eo amin'ilay fitsanganana voalohany. Hosoratako eo amin'ilay anarako vaovao. Lay anarako vaovao. Rehefa tonga vaovao ny rehetra, dia andray anaram-baovao eo aminy izy, ary ho anaran'ny ampakarina ihany koa io anaran'io. Inona ary io anaran'io? Aoka tsisy ho saminavina. Ilainy zany ho voambara tena marim-pototra avy amin'ny fanahy, ka tsisy ho sany andahy. Kanefa tsy salasalana fa amelany io fanambarana io miseho amin'ny andro izay iriny hanomezana an'io anaran'io izy. Efa ampy ny fahalalana fa ho mahafinaritra be lavitra noho izay mety efa nieritreretintsika zany. Ny famporisiana farany ho an'ilay taona. Apokalipsy 7:7-10, izay manatsofina aoka izy ihany izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Ny farana tamin'izany fampitandremana zany avokoa ny taona tsiraray. Namporisika hatrany ny anon'ny fiangonana ny feo an-tompo zany. Ny hamafy kokoa ny famporisiana teto amin'ity taona ity noho ny taona tany aloha rehetra, satria efa tombotra indrindra ny fiavian'ny tompo tamin'ity taona ity. Zao ny fanontaniana mety isy, raha misy taom-piangonana hafa ankoatran'io, dia inona ary no mahamaika? Zao ny valiny. Ho fody tokoa ny taom-piangonana farany. Asa faingany io mandra-pahatonga ny fahataperana. Ary tsy izay ihany no izy, fa zao koa ny tsy maintsy tsarovantsika. Hoe ny fotoana raha eo mason'Andriamanitra dia zavatra kely mandalo fotsiny. Ny arivo fotoana dia indray andro fotsiny. Ary raha afaka ora vitsy miaviny manoloana ny fijerin'ny fotoana, dia azo antoka fa tsy maintsy mampitandrina antsika maika indrindra izy, ka tsy maintsy manako ampontsika tsy akijanona ny feony, mba ho vonona manoloana ny fiaviana io isika. Betsaka tokoa ny feo eto amin'izao tontolo izao. Maro tokoa ny olana sy ny zavatsarotra manahirana izay manitona ny fisainantsika, kanefa tsisy feo manandanja sy mendrika ny hotandremana mihitsy toy ny feo an'ny fanahy. Koa izay manatsofina aoka izy ihany izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana.